tonga amin'izay ny parole de connaissance hoe parole de connaissance anankefatra ny teo fa ny telo amin'izay a ana daholo zany hoe nahazo mention très bien angambany a 3/4 za daholo tsy nitantarako amin'ny pastera ilay izy colonne vertébrale sy lamosina pancréas tsy miasa rein tsy miasa fa ny ciblen'i Jesosy ilay izy a dia ny délivreny. Alléluia. Tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa te hanentana antsika hoe tongava foana. Aza miandrandra koa hoe hanasitrana an'i Jesosy. Fa mihaino teny a dia raiso ny teny a dia hiaino ny teny. Tena hoe natao fiainantsika io e. Alléluia. Zay no hepitatsika amin'ny fijoroana vavolombelona manaraka ao anatin'izay teny zay. Voninahitra ho an'i Jesosy hijoro vavolombelona ihany koa satria tamin'ny sabotsy rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra dia ny teny mpanompon'Andriamanitra hoe ny teny efa ao anatinao dia ny teny no manaisotra ny zavatra rehetrarehetra aminao dia tao anatin'izay fotoan'izay misy tongotro may dia tongotro somary atao hoe phase 2 zany izy raha may fa tao anatin'izay fotoan'izay ndraisiko ilay teny tonga dia maina ny tongotro sitrana ny tongotro voninahitra ho an'i Jesosy. Le anankiray azafady le may aloha azafady le fery mandroso tompoko dia avy eo mandroso taty dia mandroso tain'i Jesosy daholo tompoko tonga eto amena voninahitra ho an'i Jesosy satria nisy fotoana tamin'ny voatonga taty voalohany dia natao didipoitra zanako dia mois izy tena hoe tsy sitrana nanondra be foana dia hoe dia tsy nentiny tany amin'ny dokotera fa nandray fitariana fanahy dia hoe makaty dia tsotra kely ny vavaka nataoko hoe Jesosy raha fantatro hoe misy tsy namboleny tananao mahatonga ty zanako ty ohatr'izao hainao manasitrana voninahitra ho an'i Jesosy fa ohatrany hoe nakany AVC zay niala daholo le fery maina dia tena tsapako hoe Jesosy tena henoko fa very lahatso ianao tany amin'ny trampokon'olo Analakely dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy tokony ho etontsony fa tonga eto androany merina anazy tena efa tokony ho faty fa raha tsy teo Jesosy dia tsy ohatr'izao androany nisy fotoana narary tena hoe nitsangana dia henoko hoe latsaka taneriko izany tena tsisy heritsony tena manomboka natsapa hoe Jesosy tena tsintsina za raha tsisy ianao dia niakatra teo ambofandriana dia nameno ny zanako dia avy eo nanomboka henoko latsaka ihany forsako dia vatoko dia ohatra nanomboka sefosefo be dia nanomboka aingakaingana be respiration koa dia vatoko ny teny ampetra aloha izy mipetraka dia vavaka dia izany hoe tena efa nanomboka tena henoko tena fa kely sisa miazona ny haiko dia tao alohan'izay aloha nisy zavatra be dia be natorin'i Jesosy fahitana anaseho dia mibebaka be satria nisy fahafatesana nambarany dia mibebaka hoe Jesosy ina daholo ny antony mahatonga an'izany zavatra izany ampahafantaranao hoe fa maninona mety noho ny amin'ny fahotana hoe mahatonga anao lasa ho avy tapika toy ny mpangalatra dia sanatria ho faty ao anaty tsy fahataterahana izay dia ny zavatra na mangina fanamasina tsy nazo haina mihitsy tena bebaka foana dia tonga amin'izay ilay situation naseho an'i Jesosy ilay sary tena mifona fa ho teneko ety ny sary naseho an'i Jesosy hoe ho faty kitika anazy tena tsisy raison tsisy ninina vitako tsony fa hoe maty izy namela mosina anahy izy dia niala ny ainy nisy rano sarahana andeha dia fo amin'izay dia tena ohatrany tady anazy aloha nataoko voaloha aiza ilay vadiko dia avy eo nahita anazy dia tena hoe natsapa hoe ohatrany hoe misy zavatra za responsabilité taty amiko tsy ampy mipara amin'ny fijoroako amin'ny fiovan'ny vadiko io dia nihito tao an-trano dia vavaka hoe Jesosy ina tianao tenenina ambarao famarinanao tsy maninona Jesosy izay marina vony za hibebaka androany ny zavatra be dia be niteneniny teo dia fona ny zavatra namanginy fanamasina amin'izay dia ohatry hoe Jesosy raha izay ny tetiavanao dia ataoko mangataka za alaina fa aza alaina izy
mahita Jesosy fa mbola tsy vonina izy a. Za koa tsy hoe vonina be fa za vonina nohitra ny eko hamonjy sakaizako. Zay vavaka nataoko a tonga ny ampitsony iny amin'izay le zavatra tao amin'ny fahitana niainako daholo amin'izay le izy tena tena fanamasina hoe tsy afaka retire ianao antsony satria efa nangatanao hoe aleo ianao no faty fa tsy hovadinao. Niainako le sensation satria ny tena izy tao anatin'le nofo hoe tsy vitako tsony chérie, tsy vitako tsony dia niala ny ainy. Dia tena izay sensation izay mihitsy niainako hoe tsy vitako tsony fa saorako an Jesosy tsy nahavita ny teny an'le tsy vitako tsony a fa nanomboka ianiko hoe niala fotsiny ohatry ny hoe tena reraka dia Jesosy ny contrôle ny vavako. Niakatra teo ambofandriana ny niala ihany ny heriko fa voninahitra ho an Jesosy mbola navita ny vavaka atao anatin'izay. Fona ho an Jesosy ohatra hoe nisy tsy neto ny toy ny bavaka nataoko fa androana ianao miteny hoe mila manohitra ny ainy hamonjy sakaizany. Fa za Jesosy nefa mireconnaître mbola kely ho an'ny zanako. Raha sitraka ao mba hazalaina aloha za. Izay fotsy vavaka vitako a raikitra amin'izay ny lelako. Tsy navita ny teny tsony a dia tena crampe be daholo vatako tsy tompony tenako tsony a zany. Fa tena tsapako hoe izay ny ilaintsika an'ilay concentration 100% mijery an Jesosy. Satria tsy navita ny teny tsony ny vavako dia tany anatin'ny fanahiko tany mijery an Jesosy foana. Fa voninahitra ho an Jesosy fa navery indray aho dia tsy maty aho. Sitrana azy aho. Voninahitra ho an Jesosy irery ihany. Alleluia. Raha teka mafy an Jesosy mandroso ty. Voninahitra ho an Jesosy irery ihany. Jesosy mihitsy zany mampijoro anahy eto fa raha izaho tena tsy mijoro teto a dia fijoroana vavolombelona kely zany ny ataoko eto. Hitantarany lasa kely aloha zahako. Za zany tena nanompo mamona. Za zany eritseritra hoe mamona ny tena ohatrany hoe Andriamanitra tamin'izany. Dia izay mivady a misotro toaka amin'ny revy be fa satria resaka ohatrany hoe bizibizina be zany no tena velomanay. Dia izay zany rehefa hoe mijanona tsy mivarotra dia efa miantso fianakaviana sy le mpirevy ndao aloha irevy lasan'izay mamonjy barary dia ohatr'izay foana amin'ny fiainanay mivady zany. Za mbola mihina paraky misotro toaka ataoko daholo zany le fiainan'izao tontolo izao izay mivady. Dia noho nandeha dia rehefa tena hiala an'ilay toaka amin'izay a dia niala lavitra anay daholo ny olona rehetrarehetra. Dia rehefa niala lavitra taminay daholo ny olona rehetrarehetra dia lasa izay sy izy koa lasa miady fa satria izy meo mivavan'olona, za koa meo mivavan'olona. Dia ny farany fisarana nanao divorce mihitsy fa ozy ahiko hoe tsy zakako tsony miaraka amin'ity vadiko ity zany fa aleo to dia misaraka e. Dia anao divorce amin'izay dia tonga an'izay ny convocation. Rehefa tonga ny convocation dia nitsoaka tany ambanivohitra vadiko io. Dia rehefa nitsoaka tany ambanivohitra izy dia hoa za mibadenina ny olona ka efa faly daholo ny manodidina rehetrarehetra mijery anay. Netiko amin'izay ilay zanako vavikely andao tsika sinjia ho any amin'ny tsampokon'olona amin'ny efa-trandro azomahatsara io. Dia tonga tao amin'ny tsampokon'olona izay tonga dia za daholo ny tenen'le toriteny rehetrarehetra tao am-piangonana. Dia mivadiko tamin'io mbola tany ambanivohitra any. Dia ohatran'izay zany ny fiainana ny ainanay teo. Dia avy eo tonga dia nijanona tsy nisotro toaka tsony a dia nijanona tsy nihina paraky tsony a dia lasa najaniko daholo lasa tsisy fatako tsony amin'izay zany io tsenako tsy foko io na miala eo amin'ny tsenako indray andro raha tsy vitako. Fa nisy an'iny fifadikanina 21 jours iny fa tena tsy nanapaka na indray mandeha ara fa dia hoe nandeha foana farany amin'izay tsisy fatako tsony na le tsenana mamy be anahy teo arany na le za mampanofatsany na le volany an'le mpanofatsany io ara vao tsy tonga ny 5 dia efa tonga miala. Dia nefany amin'izao tsisy zava-patako tsony zany na manaty eo le olona na tsy manaty eo izy zao dia tsisy zava-patako tsony mihitsy na itsenako io arany.
ohatrany hoe tsy ohatrany hoe tonga dia tsy ohatrany hoe fa ny zavatra fantako zany hoe isaka sabotsy tsy maintsy tonga eto isaka za mamonjy sekoly isanandro za mifady hanina foana isaka lakamisy tsy tapaka tsony aho zany lasa tonga dia tsisy zava-patako tsony ankoatran'ny Jesosy irery ihany voninahitra an'Andriamanitra rery ihany vetivety aloha nisy tapaka teo atenatena nanahoana le tokantrano ie tokantranonay lasa tena hoe milamina be lasa hoe tsisy za na le vadiko zay tena mamy be mamy foana vao mifampijery inona dia ahoana dia nany zana tonga dia atao hanina ohatr'izany foana zany ny fiainana iainana ao an-trano fa amin'izao tonga dia milamina amin'izao izy lasa izy no mianjy ny tsena mivarotra fa za lasa manompo ny tompo foana isanandro dia lasa milamina be voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany manasanao isaky ny zomarivo amin'ny trampokon'olona tongava tsy tapaka alleloia mandroso rahalamalama faly miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahery ny anarako tena voasambako vao tonga eto androany ary vaovao tena tsy mahafantatra olona atao na ny ray azy ary tsy nitaritin'olona ihany koa tsy mpanaraka anareo amin'ny onjam-peo ary tsy mbola nanaraka anareo tamin'ny Facebook na tambazotra hafa fa noho ny hery mivavaka na tongavako teto ary izay no ijoroako vavolombelona ary manarak'izay le fiovam-po ny taona 2023 no niovafo ary ny nandray an'i Jesosy voalohany tamin'ny fiainako tombo sy mpamonjy ary tamin'ny fomba mahagaga no entin'ilay transformation ary izay transformation izay mihitsy no ijoroako vavolombelona sy ilay lalana nanaraka beo talohan'izay dia tao anatin'ny fiainan'izao tontolo izao tena lona tanteraka tao voafatitra na karazana addiction rehefa fahazaran'ny ratsy izay mahamenatra ary tsy ho teneniko ngambany fa tena mahamenatra fianosika sy lainga ny fiainako ary tsy afeniko anareo fa mahamenatra anana hiteny an'izany eto ary satria Jesosy mimpanjengiko dia nozaraiko aminareo ilay izy rehefa nandray an'i Jesosy dia za tsy misalotra fianaram-piangonana fa tao anefitra no nandohalika dia nikokoko ny tomany mibebaka lehilahy ny tena ary rehefa mibebaka rehefa nandray an'i Jesosy dia noentiny ny herin'ny fanahy masina no taritiny tamin'ny fomba mahagaga tsy vitany hoe mibebaka fotsiny fa nirégulariseny ny situation antérieure rehetrarehetra izany hoe izay tsy niosika rehetrarehetra teo amin'ny fiainako dia nahitsiny tamin'ny fomba mahagaga satria tsy ampy fotsiny ilay fiovam-po ameko ohatra ray nareo hoe 10 taona niasa tamin'ny orinasa lehibe anankiray izay ary efa tonga tamina niveau azo lazaina hoe ambonimbony amin'ny resaka poste zany dia alohan'ny hidirako tao nefa dia somary miboosteko ilay CV-ako izany hoe misy zavatra truqué misy diplôma tsy izy misy stage tsy izy fa nefa rehefa nandray an'i Jesosy dia tamin'ny fomba mahagaga izay tsy tao an'ny eritreritro niantso ny mpampiasako aho nangataka rendez-vous taminy dia nitsoroko tamin'ilay izy tena izao ilay izy en sachant hoe mety isy impact amin'ny asako ilay izy za tsy nefa manambady aman-janaka mamelim-bady mety ho very ny asako fa tena hoe tsisy tahotra tsisy henatra fa tonga dia Jesosy nibanjina dia lasa nanatina ilay mpampiasa nanomboka teo ihany koa dia somary nisarahako daholo izay fiarahana tsy mifanaraka amin'ny sitrapony rehetrarehetra indrindra ny resaka famparafesina satria tafiditra lalina tao anatin'izany indrisy nefa ny fa ataoko hoe fotoana vitsivitsy taorinan'izay dia tafaroboka tao anaty fahotana indray azy satria tsy natohatra fakapanana ary ny zavatra tsapako fa rehefa tafaverina tao anatin'ilay fahotana dia lasa ny ambony be ny intensitén'ilay fahotana satria niverina daholo ilay fahazaranjara rehetrarehetra ary lasa niantombo ilay zavatra ratsy ary nihitatra ilay izy tao anatin'izay nefa Jesosy tsapako fa tsy niova izy ary niantso foana izy hiverina ary tsy nanameloka anahy tsapako izany tamin'ireo karazana toviteny sy ireo karazana hafatra
maro samihafa voaray amin'ny fomba maro samihafa. Dia tamin'ny taona faraparan'ny taona 2025 namonjy alim-bavaka izay marain'alina aho. Dia nanao vavaka fohy aho hoe tompo zaho hiverina aminao fa voafatotra ho azy fa ampio aho. Vavaka fohy fa tena nananjaza teo amin'ny fiainako satria tsy nanameloka ary ankehitriny aho miverina eto. Dia izao nefa ozy izy aho hoe tsy ampy ilay mivavaka ao anefitra fa ilaina ilay manatrika toy izao. Dia nivavaka tarito aho amin'ny lalana sy fahamarinana araka ny tondrana ao aho. Tsy hanonona anaram-piangonana tompoko ary tsy sanatria manaratsina amin'ny tsara fa nandeha anaram-piangonana anankiray sy roa izay aho. Dia rehefa tena mivavaka lalina dia somary tsapaka amin'ny alalan'ny herim-panahy hoe lasa mirona kokoa amina resaka succès sy prospérité, manompo vola sy harena ka tsy mibanjina amin'ilay fibebahana marina ho any an-danitra. Tsy mitsara tompoko. Dia nivavaka indray hoe Jesosy mba tarito aza aho any amin'ny lalana marina, na olona roa sy iray sy telo fotsiny raha ho tsy mampaninona. Dia za tsy mba mpanaraka ny hvkl-mission zany fa nisy ranabavy anankiray izay sendra hitako nandalo tao amin'ny pazoko. Dia nisy toriteny ny pasteur Rodolphe mahakasika ny toetoetry ny fiangonana amin'ny andro farany tao amin'ny apokalypsy izay tena namaly ny vavaka nataoko. Dia avy eo terem-panahy hoe tsy maintsy, satria tiako milaza aminareo fa tia ny fijoroana fahavolombelona tamin'ny fiainako voalohany indrindra. Androany voninahitra ho an'i Jesosy no anaovako izao fijoroana fahavolombelona izao. Ny zavatra tsapako sy expérience tsapako mandritra n'izay fotoana izay dia hoe mila nenenana ilay fahotana satria marina fa mibebaka fa raha vao mba angalanao tsirony ilay izy, angalanao fierté ilay fahotana hoe zange efa navita an'izao efa nanao an'izao aho fa navelan'Andriamanitra, dia mitovy amin'ny nanota ihany. Fa mila regretena ilay izy amin'ny herinao manontolo, tsy vitany hoe mirepentir fotsiny. Dia izay ny zavatra tena tsapako fa dia tiako Jesosy misaotra tompoko. Témoignage farany. Za koa tia be an' Jesosy. Dia hijoro vahavolombelona koa satria tsy hitako loatra hoe ahoana nanomboana azy. Tamin'ny fifadikanana teo dia nanao zavatra tena hoe lehibe teo amin'ny fiainako manokan'Andriamanitra. Nisy fotoana efa ahoanareo izany ilazako anazy hoe tsapa hoe ohatra ny memangatsika ny fifandraisanay mivady dia aloha fa za tsy nihera hoe hijoro fa tsy maintsy averiko an'i Jesosy ny voninahitra satria rehefa le mandeha le asa fanompo na mandeha dia ohatrany hoe fa lasa fiainanao hoe makaty am-piangonana, mandeha manao asan'Andriamanitra. Dia tao anatin'izay nefany samy mahatsapy izay sy izy hoe mavesatra na izy na za. Dia teny moa dia samy manao izay hitombony teny fa ny zavatra amezako voninahitra an'i Jesosy nanomboka ny fifadikanana ataoko hoe tsy tena tao anaty fandresen-dahatra be ara nanomboanay fifadikana. Raha tsorina izany 2025 taminay roa tsapanay hoe somary latsaka ny fanoloran-tena samy nangatsiaka tena. Dia rehefa nanomboka fifadikana dia nanomboka tamin'ny herin'ny tena aloha dia teo fa namasina nanomboka namangy anay mivady. Dia nijoroako vahavolombelona zany amin'izao hoe tsy takatry ny saiko hoe namerina ny communion anay tamin'ny Jesosy na za na izy. Dia tena isaorako an'i Jesosy satria tsisy dikany daholo ny fanompoana hita maso. Rehefa ny tokantrano no tsy miaraka, tsy mitovy ny conviction, tsy mitovy ny etaeta
dia izao izay mbola tsy nisy ohatran'izany angambany hoe misy taona miara-mivavaka ihany fa tsy navita aloha izay angambany azo isaina tamin'ny ratsan-tanana tamin'ny 2025 satria ohatrany hoe fampiandry andrakendry toana tsy haiko loatra manazava anazy fa ohatr'izay ilay izy dia restauren'i Jesosy ny fiombonanay tamin'i Jesosy dia restauré ho azy ny fiombonanay mivady lasa fiainanay roa zao tsy manomboka journée zany raha tsy eo amin'i Jesosy aloha ary ilay izy lasa hoe tsy ampy anay roa tsony hoe 10 minitra makeo amin'i Jesosy fa tena lasa famila ho adiny ray dia tena valim-bavaka tena ngeta be ho anahy dia isaorako an'i Jesosy hoe anankiray zavatra henoko hoe niongotra tato anatiko taloha izy rehefa manitsy anahy dia kritika no henoko fa izao izy rehefa manitsy anahy dia Jesosy no hitako dia lasa tsy matahotra tsony rehefa hiteny fanitsiana ao anahy izy satria fitiavana ny henoko dia izany zavatra izany nefa tena Jesosy no mahavita an'izany dia te hiteny amin'ny couple rehetrarehetra hoe havereny ny fiombonana mivavaka mety miezaka kely amin'ny voaloha dia atsahatra ny préjugé rehetrarehetra marina fa mampivady hitanao ny fahalemen'ny olona io fa ohatr'izay koa nefa ny ianao anatin'ilay izy dia ny anjarantsika tsy mana ratsy fa raha misy fahalemen'ny vadinao dia ianao tokony mivavaka voalohany azy ministeratsika voaloha dia nitokantranontsika dia indraindray ntsika migaga rehefa mahita ny ankizy hoe ratsiratsy toetra nefa ny aseho an'i Jesosy hoe le tsy fahampipiombonana tsy fahampipijoroana no mipotra ho azy any amin'ny ankizy dia tsy haiko lohanareo fa izay no nentin'ny fifadikanana ho anay mivady dia mino amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy mijanona tsony firehetana fa vao maika mitombo foana dia miara mitsena an'i Jesosy eny amin'ny raha hoalanitra izay sy ny ankohonako amen miaraka eny daholo tsika any zao tiaka mafan Jesosy itsy mono vadiny itsy ariny itsy zay asaika anao hitsangana andao tsika isotra an'i Jesosy izay nataony tamin'ny hafa afaka hisitrahanao koa amen fa omeo fotsiny izay takian'i Jesosy ho avy eo ny teny rehefa avy eo tena mety misy zavatra mahatery anao tonga eto fa araka ny teny maly andao hiaina teny tsika alleloia io tsy fahafantarana teny io tsy faharenesana teny avy any amin'i Jesosy fa fo mankatoa fotsiny izay tenenin'i Jesosy amen asandrato ny tananao dia andao tsika isotrany amin'ny fahagagana rehetrarehetra Jesosy daholo no nanao an'izany rehetrarehetra izany tonga dia isaora izy ny amin'ny fandaminana tokantrano isaora izy fanoteny izay omenantsika dia teny mampiorina atsika mampitodika atsika ao amin'i Jesosy mahatonga atsika hibanjana an'i Jesosy mahatonga atsika anatona an'i Jesosy mahatonga atsika ho eo amin'i Jesosy ary mahatonga atsika tsy hiala eo amin'i Jesosy ary rehefa maneno ny trompetra dia tsika tsirairay avy ireo samy ho eo amin'i Jesosy tahaka an'ilay ny antsony amin'ny Petera hoe avy manatona dia tsika tsirairay avy ho avy dia ho eo amin'i Jesosy raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay misaotra noho ny amin'ny fitiavanao misaotra noho ny amin'ny famindramponao misaotra Jesosy ny amin'ny fanarenana ny toe-panahy misaotra ny amin'ny teny izay alefanao izay manangana fiainam-panahy manangana tokantrano izay manorina tokantrano teny tsy mba manameloka fa teny manitsy anay ahita ny fitiavanao sy ny alalan'ny famindramponao ahafahanay tonga eto isanandro mity ianao misaotra Jesosy fa rehefa miombona aminao izay dia miala ny fahazaran-dratsy miala ny fahazaran-dratsy rehetra Jesosy tsy nantsonao izay hoe hibebaka fa nantsonao izay tena hoe anenina ny amin'izany ary tsy hanao an'izany intsony Jesosy androany rehefa miombona aminao izay dia miombona amin'ny olona rehetrarehetra misaotra ny amin'ireo tokantrano izay natsanganao ary misaotra fa eo ampanorenana tokantrano maro ianao amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana fery tao anatin'ny ray volana fery tsy nety maina tao anatin'ny ray volana fa rehefa tonga teo amin'ny fanatrehanao dia niala ho azy izany mamerina ny voninahitra any aminao izay misaotra koa Jesosy ny amin'ireo aina efa lasa fa naverinao misy fotoana izay Jesosy ohatrany hoe miteniteny foana zany hoe aleo zany eo amin'ny toerany kanefa ianao dia Andriamanitra mpamindra fo Jesosy misaotra fa tena hoe tsy manisa heloka ianao mamindra fo mandraka ariva ianao misaotra fa mety hoe lany ny hery aty anatinay fa ny fonay sy ny sainay Jesosy
dia ny sotominao mba hibanjina anao. Aoka ny fifantohanay Jesosy ho ao aminao irery ihany, tsy ho any amin'ny aretina, tsy any amin'ny pression manodidina, fa ho ao aminao irery ihany. Fa rehefa izany Jesosy dia tanteraka ny fifalianao dia tanteraka koa ny fifalianay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanorenana tokantrano, ny fampiombonana tokantrano eo amin'ny alitara ny vavaka. Misaotra Jesosy ny amin'ny fananganana tokantrano lasa miara mivavaka. Ary tianay izany Jesosy ho tonga fiainany tsirairay avy izay tonga eto, tsy misy tokantrano na dia ray aza Jesosy tsy miombona mpozano mivavaka, fa tonga eo aminao mpivady tonga eo aminao mpivady dia miara miombo-po ho eo aminao. Jesosy tahiony tsirairay avy, iombona amin'ny teny, iaina teny, tsy fahafantarana teny Jesosy, fa fankatoavana tsotra zao. Tenena Jesosy fa vonona ianao anao zay. Ny voninahitra rehetra Jesosy dia averina ho anao irery ihany mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tiaka mafy ao an Jesosy. Misy faly ve eo aminareo? Ndao tsika tia tanana mafy eo amin'ny mpanjaka sy tompontompo. Ilay tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay. Amen. Ianao ve tsy mahatsapa hoe tsisy tanteraka izany tsika rehetra na ray ary, fa no famindram-pony no mampijoro antsika ohatr' izao, dia faly ianao, mirana ianao, ravoravo ianao, satria misy Andriamanitra velona manome toky ianao, fa tsy hamelanao irery izy nakamboty feo amin'ny fiainanao mandrakarivo. Ndao tsika teny amin'Andriamanitra, mitenena amiko androany atoandro. Aoka ny teninao hitoetra betsaka atao-poko, tsy le olona mitory-teny, tsy le olona mijoro vavolombelona, tsy le olona midera, fa ianao no hitako amin'ny zavatra rehetra, mameno ny rehetra eo amin'ny fiainako. Androany Andriamanitra, aoko fampaherezana atao anatiko ny teninao, fananganana atao anatiko ny teninao, fa tsy misy fiadanana ho an-dratsy fanahy Andriamanitra. Tsy maintsy manapa-kevitra izay, androso amin'ny sitraponao, andeha araka ny teninao, izotra araka ny fanambaranao, fanamasonao, vonoino momba ny tena rehetra mahakasika ny nofo, fa aoka ny fanahinao ny toetra ao anatinay, hitari-dalana anay amin'ny fahamarinana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Tsy miova Jesosy ho maly Seigneur mandrakizay. Izay nataony hatramin'izay dia ataony androany, ary izay ataony androany dia mbola vitany manao an'izany mandrakizay. Izy le mpanova tsy miova, fa na iza mangetaheta fanovana, velona Jesosy, ary eto izy androany maraina. Amen. Nasceu tena mami, zay nambabosi manito naviatrany, saingy toetra namboarina ihany, miovaova araka izay filany, sy toky sy ireo diny izay nomena, zay no iraina hoe aritrodori, tenanao voady tsimba no terena, saingy mivatenana ny fity.
laza hoe tsy miova Jesosy Jesosy hatramy talo izay sitrapony de tanteraka amiko fantapitsoatra ny falebiazany ieriherantany raha mety anao mbony laza mafy hoe tsy miovy anao Jesosy ao tsy miovy anao Izay sitrapony de tanteraka amiko fantapitsoatra ny falebiazany ny erierantany ny voninahiny fantapitsoatra ny falebiazany atopoko a anao an'izao zavatra zao andao ataontsika ohatr' zao ny tanantsika dia tenitsika hoe araonareo tsara dia manaraka fotsiny manaraka rehetra rehefa avy eo velona 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 mandrakizay Jesosy isa roa telo velona 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 mandrakizay Jesosy mahazo hitoerana tompo miarabantsika tsara iavindray tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra inoko amin'ity marain'ity fa ny teny rehetra izay ho zaraina eto dia teny asosy apety ny fanahintsika satria aina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho aninona ozy izy ho an'ny nofo rehetra amen ka raha mbola misy nofo zany rehetra mandray teny eto androany maraina dia tsy mila mangataka tsika fahasalamana avy amin'le teny fa mandray an'le teny fotsiny dia mahazo haintsika ary tonga fahasalamana ao avatantsika izany sokafo fotsiny fonao dia enoy izay lazain'Andriamanitra ty teny androany ty ao anaty communion dia teny inoko fanova ny fomba fijerintsika ny amin'ny filazantsara ray aloha zay anankiray faharoa tena sarobidy be omeny ty teny androany marain'ity omen'Andriamanitra anao ny esprit de discernement matanjaka ny fanahafanao manavaka amin'izay ny feo tokony hiditra ny sofinao sy ny tsy hiditra ny sofinao satria misy feo be dia be toy ny tsara manome fahafinaretana manaitra ny ao anatinao tao fahamarinana fa tsy fahamarinana inoko androany fa mifanamasiny hitarika antsika ao anatin'ny fotoana fohy ary mangataka amin'i Jesosy tompony teny mba izy ny enokatra ny sofinao sy ny fonao tsy hainy fotsiny hoe marina zany zavatra lazain'ny pasteur zany na hoe tena le mampety azy zany satria raha mbola safidinao mantsy dia afaka mifidy mpampianatra ho anao ianao fa androany tsy mpampianatra ny fiditsika enona tsy maninona Rodolphe no mijoro eto anao aza atao hoe pasteur Rodolphe akory Rodolphe aloha no ampiasainy eto fa le teny ho zarainy eto inoko fa fiainana anananao antoka fa raha vao misy feo hafa renao dia ozy ianao hoe tsy tena zay le tiany Jesosy ka tsy zavatra zay le tena tiany Jesosy satria manomboka hatreto na fahamarinana aza ny toriana dia ome mifanahy masina anao any anaty ny alaliny ny atao hoe famantarana mitondra fitsarana ao am-ponao ny amin'ny teny rehetra izay zarain'Andriamanitra aminao ho tonga fiainana mandresy lahatra amin'ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Koa hoe ary androany maraina tondratsika ny toy ny le omaly ny amin'ny finoany olony ny andro farany finoany olony ny andro farany ao anaty fiombonana partie 2 alleluia tiako fantatsika fa ny finonan'ny
testamenta taloha raha jerentsika ny Hébreu 1:20 zay aloha ny anomboantsika azy dia hiditra lalindalina kokoa tsika. Miangavy ianao aza vela variny ianao na kely aza fa raha vao variny ianao dia tsy azonao hatramin'ny farany zavatra ho zarainy eto. Hébreu 1:20 manomboka amin'ny 1 filazon-tantara mampiseho ny herin'ny finoana sy ny valiny. Amin'ny Hébreu 1:20 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny farany amin'ny Hébreu 1:20 dia mitanisa ny finoan'ny olona tany amin'ny testamenta taloha ny tenin'Andriamanitra ary nofintininy ho tahaka izao ny fahamarinana na raiki-poy manambarany amin'izany atao hoe finoana izany. Formule mihitsy nyle izy moa zany. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Eto izany ny finoana tsy miresaka olona na Andriamanitra fa zavatra. Fanehoana fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Dia eo amin'izay izy manomboka amin'ny 2 miresaka mahakasika momba ny tolo izy ny amin'ireo endrika anehoana ny zavatra nasehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny tolo ka ninony an'Andriamanitra. Io Hébreu 1:20 ry havana dia manambara sy maneho amintsika an'Andriamanitra izay manomboka manao présence na hoe maneho ny fisiny eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny fanehoam-pamantara ny zavatra. Toy ny hoe fanehoam-pamantarana, fanehoam-pahagagana, ma-Andriamanitra azy. Fa ny mahasamihafa azy amin'ny testamenta vaovao sy ny finoana ao amin'ny testamenta vaovao dia ny Hébreu 1:20 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazana filokanana napetraka eo anoloantsika izao, ny 2 ny finoany testamenta vaovao, mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba hahazahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa nipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrinan'Andriamanitra izy. Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo teo amin'ny olona, tsy Andriamanitra tonga aneho ny heriny amin'ny zavatra, fa Andriamanitra tonga nofo nidina naka ny endriky ny olona amonjy ny olona. Noho izany tsy Andriamanitra manao présence fa Andriamanitra présent. Misy mahasamihafa azy ireo zavatra anankiroa ireo. Le voalohany fisariana ny sain'ny olona ahita an'Andriamanitra amin'ny asany sy ny fisehoany. Fa le faharoa fisehoan'Andriamanitra ny seho teo amin'ny fiainan'ny olona manao ny asany. Misy mahasamihafa azy ny zavatra anankiroa zany. Le voalohany mifampitady ampinoana amin'Andriamanitra ary mamaritra sy mametraka ny ao anatinao ny amin'ny fahatokiana azy amin'ny zavatra ataony eo amin'ny fiainanao. Fa ny anankiray faharoa, Andriamanitra naka ny endriky ny olona tsy maneho famantarana amin'ny zavatra fa izy tena mihitsy ny tonga naka ny endriky ny olona amerina ny fanapahana hatramin'ny voalohany izay very tamin'ny Adama aseho amin'ny alalan'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao Kristy tsy hoe eo aminao dia tianao ho fantatra ny fanehoam-pamantarana fa miaraka aminao izy, fa Kristy ao anatinao, enao no ifantohana. Amin'izao fotoana izao tsika tsy Hébreu 11 tsony, tsy Hébreu 1:20 tsony andiny voalohany. Miezaka mametraka finoana ny amin'ny fahitana an'Andriamanitra, ny asa amin'ny fanehoan-javatra antenaina, fanantenana ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Tsy izay tsony, fa Kristy ao anatinao, tsy fanantenan-javatra fa fanantenana ny voninahitra. Fanamasonao apio andro any maraina. Ny finoana ny testamenta taloha amin'ny Hébreu 1:20 dia misy ifandraisany amin'ny fanantenan-javatra sy fanehoan-javatra tsy hita.
fa ny finoana amin'ny testamenta vaovao finoana présent ao anatinao zay tsy anao ilay finoana fa azy miasa amin'ny alalanao. Zay no mahatonga antsika tsy mifampitady amin'ny finoana rehefa manana antoka firaisana amin'ny Jesosy ao anaty amina communion. Ny antony izy ny tompon'ny finoana ary izy no anefa n'ilay finoana. Fa ny anjaranao mibanjina azy. Ndao ny antsika hijery ohatra tamin'ny Petera omaly. Petera mivoaka ny lakana ny 12 ambiny amin'ny mpianatra Jesosy satria 12 mpianany ao anaty lakana. Jesosy niteny hoe avy manatona. Mivoaka ny lakana Petera nandeha teny ambonin'ny rano. Ny ao anaty lakana mioraka hoe wow, satria sambany vao nahita an'izany. Nieritreritry ny tao anaty lakana fa Petera nanam-pinoana mihoatra noho izy rehetra. Nefa rehefa tonga teo amin'ny Jesosy Petera dobo fa nierika teo Jesosy hoe ry kely finoana. Zay nataony mpitazana hoe goavana nakeleziny Jesosy hoe kely. Satria amin'ny Jesosy tsy hoe rehefa nandeha teny ambony rano fa gagany zany dia atao hoe be finoana. Fa le olona niazona ny fifantohany tamin'i Jesosy fa tsy nierika nijery problème no atao hoe be finoana amin'ny Jesosy. Satria le finoana tsy any amin'le vokatra no andrefesana azy hoe nandeha teny ambony rano Jesosy. Fa le finoana ny fifantoha amin'ny Petera voazona hibanjina an' Jesosy hatramin'ny farany. Niazona amin'ny Petera teny ambony rano dia le tenin'i Jesosy laza taminy hoe avy manatona. Ary ny fifantoha amin'ny Petera tamin'ilay niteny ka niantso azy. Jesosy lay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Fa ny anjarantsika mibanjina an' Jesosy. Ary io filazaon-tsara mijery an' Jesosy io, ny filazaon-tsara mampiorina ny finoantsika tsy ho raraka mandra-piverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Fa taro havana fa raha mpanantenanao an'izao tontolo izao tsika, na mpanantenanao fanambirana sy fitahiana eto ambonin'ny tany mandalo vetivety dia finoanan'ny testameta taloha zany, ny prospérité dia testameta taloha. Raha androany zany ianao mbola metraka finoana amin'ny fanantenan-javatra dia tavela tany amin'ny testameta taloha ianao. Satria ny testameta vaovao ianao mibanjina an' Jesosy ka tsy ao aloha fanjaka n'Andriamanitra sy ny fahamarinana fa nampy ho azy ny zavatra rehetra. Midika fa ny sanda ametrahanao ara-pifatohana ara-panahy misy eo aminao sy Andriamanitra no hiazona anao tsy hanana fanantenana hifikitra amin'ny zavatra ny tany zay mandalo sy miserana ka mpizara ny fifantohanao ho roa, satria lasa mametraka ny fonao sy ny fiadananao eo amin'ny nofy ianao raha tokony hametraka ny fonao sy ny fiadananao amin'Andriamanitra. Arao azy ao anatin'ny fotoana fohy fa anome ireo ohatra azo antoka ampiorina ny finoanao ao anaty communion anananao ny finoany testameta vaovao sy ny andro farany amin'izay. Voalohany, ny natoran'ny fahafatesana dia tafiditra teo amin'ny fiainan'ny olona rehefa niodiny Adama sy Eva. Ny zavatra nitranga voalohany rehefa niodiny Adama sy Eva dia nahatsapa teny izy mivady hoe nitanjaka. Iny teo aloha izy tsy nitanjaka. Teo aloha izy tsy nahatsapa tena hoe nitanjaka na dia efa nitanjaka azy. Fa reny le fitanjahana rehefa niodina izy. Ao amin'ny Genesisy 2:5-20 ny ten'Andriamanitra dia milaza ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy mivady nefa tsy nalala henatra izy, izany hoe tsy natsapa fahabangana izy. Ao amin'ny Genesisy 7 manomboka amin'ny 7-9 novakiko vetivety. Ary Jehovahandriamanitra ny antsoandra lehilahy ka nanao tamin'ny hoe aiza moa ianao? Dia hozy izy nandrehanao tao amin'ny sady dia natahotra satria mitanjaka ka dia niery.
arozy Andriamanitra iza moa no manambara aminao fa mitanjaka ianao efa ninananao va ny azo izay nandrarako anao tsy nananao dia ora lehilahy ny azo dia ora lehilahy ny vehivavy izay nomenao ho namako izy nanome any voankazo ka dia ninana hitanareo lasa natsapa-teny izy hoe tanjaka taoriny fihinanana manaraka tsatsika tovitra zao tsara hoe ny tanan'izay mena amin'izay hitanareo ny fahatsapana fahabangana manolona ny fanatrehan'Andriamanitra sensation le izy fahatsapana le izy dia maridrefy mpanehoam-pahamantarana ny fiasan'ny natiora ny fahafatesana ao anatin'ny olona na nitanjaka azy izy mivady dia tsy nahalala enatra rehefa teo ny voninahitr'Andriamanitra fa raha vao nandika ny tenin'Andriamanitra izy dia niova fahatsapana nefa le teo ihany no teo tanjaka ihany izy fa tsy reny le izy rehefa tsara communion fa vao nisaraka tamin'Andriamanitra izy dia nanana fahatsapana hafa mihoatra noho le fahatsapana teo aloha eto amin'izay no mipetraka le fahamarinana tiako anairana ny fonao rehefa tsy tsara communion dia manomboka mavesatra ny fahatsapana fiankinana amin'ny zavatra ilaina teto ry zareo nanomboka nitaky inona ny vavaka nataon'ny olona voalohany teto ambony tany fona raha manao manany ihany kely nitady koloty sy silipo meno sy mpimory zany any an-tsena fa fananin'Andriamanitra manomboka amin'ny zavatra mampime le fahabangana ilainao satria manomboka misy natiora afa tafiditra ao anatin'ny olona rehefa tsy tsara communion dia manomboka mavesatra ny fahatsapana fiankinana amin'ny zavatra ilaina fa rehefa feno ny communion zany hoe fifandraisanao sy imbonanao amin'Andriamanitra dia ampy sy miova ny fahatsapanao satria tafatoetra ny fiadanany zay no mahatonga an' Jesosy voatonga izy dia te amerina n'io fahatsapana io ao anatin'ny olona fahatsapana miorina amin'ny fatokiana sy fiombonana amin'Andriamanitra fa tsy fahatsapana miaraka amin'Andriamanitra kanefa te ampiadana ny ao anaty eto miankina amin'ny zavatra ny ivelany ilainao ndika fa raha misy olona na filazantsara mitory mampitodika anareo hitady sy ankina na anam-piadanana amin'ny fampetsahany zavatra ilaina eo amin'ny nofo dia tsy avy amin'ny Kristy zany tsy avy amin'ny Jesosy zany satria ny mahamaiky an' Jesosy dia ny anananao fahatsapana ny fisiny ho mihoatra noho ny zavatra rehetra enoy tsirahira fotsiny le hoe ampiayanao ianao manotolo fitiavanao tijoroko nino niseu za tsy toreo tompo ampia dia jerinareo ny tenin'i Jesosy ozy izy Jesosy rehefa tsara ny fiombonanao amiko dia tsy oron-javatsoa ianao satria ny fametranao ao anaty lanjan'ny fisiko ho ambony sy mihoatra noho ny zavatra rehetra no maro-panehoana hitarafako ny ao anatinao fampiakohaka marina ianao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana averiko indray so misy verikely ny fifatoanao rehefa tsara ny communion misy eo aminao sy Andriamanitra dia manapahatsapana ny ao anatinao
fa tsy oron-javatsoa ianao. Zay fahatsapana hoe tsy manan-java mahory zay ianao, zay nananan'i Davida. Jehovah mimpiandry ahy, tsy manan-java mahory ahy. Firenena firy nanafika azy, ady firy natreny, nefa milasy Davida fa tsy manan-java mahory izy rehefa Jehovah mimpiandry azy. Zany hoe ny fahalalanao, ny asarobidin'Andriamanitra sy ny fisiny eo amin'ny fiainanao dia manova ny fahatsapana ao anatinao. Tsy miankina amin'ny zavatra tianao iseho, tsy miankina amin'ny zavatra tianao hitranga, ny vahaolana tianao hiainana, ny fiainanao, fa manam-pahatsapana fiadanana ao anaty ianao no ny fisiny na mbola tsy tanteraka ara-zay rehetra ilainao. Dia ozy Jesosy tsotra mivalina ny tena fahamarinana raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo ataoko aminareo zany. Avereny communion. Jona 2:17 dia miteny an'izany amin'ny Baiboly. Andriamanitra dia te ahita ao anatinao fa renao mihitsy hoe feno sy ampy ny fisiny eo amin'ny fiainanao, dia ho ataony manaraka anao azy ny zavatra rehetra. Jona 7:12 maniry aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao, tahaka izay hanambinana ny fiainam-panahinao. Fiainam-panahy aloha vao ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra tsy katsahany eny aloha na panantenany eny aloha, fa ny zavatra rehetra manaraka ho an'izay rehetra mametraka ho lara-pahamena ny fiainam-panahiny. Mateo 5:17 dia milaza izany ny tenin'Andriamanitra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, fa ny ampy ho anareo zany rehetra zany. Rehefa ny olona mbola miaina tsy mahatsapa fiadanana ao amin'Andriamanitra, fa mbola zavatra mbola mibana kokoa tiany ampiadana azy mihoatra no fisin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, dia tsy ara-panahy ny olona zany. Ary mbola tsy manam-pahefana hanapaka an'izany olona zany amin'ny fahafenona ny fisin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ary mampatahotra tsy an Jesosy mihitsy ilay olona. Zao ary efa manana an Jesosy zao tsika, kanefa mahatsapa fahabangana satria tsy manambady, tsy manambola, tsy mananjanaka, tsy manam-pananana. Dia zao nyfanontaniana tiany Jesosy ho apetraka: inona le fiadanana irinao ambony noho ny fisiny? Inona le fiadanana mampitoetra anao tena renao hoe rehefa tanteraka ty zavatra anankiray dia miadana amin'izay ahako. Nefa ianao nandray an Jesosy Kristy fiadanana ao anatinao. Pastera, efa zao taona ahako nefa mbola tsy manambady. Zany efa nandray an Jesosy, reko mihitsy ory be, misy zavatra ilaiko nefa tena reko mihitsy hoe misy bangy eo amin'ny fiainako, fa maninona ny taraiky izay vady tokony ho sahaja, tena tsy miadana mihitsy fanontaniana petrako. Manana an Jesosy velo ianao. Raha manana an Jesosy ianao, tokony ho ambony be ny tahany fiadanana ao anatinao, fa ambokambony le vady ilainao. Fa za te hiteny aminao androany maraina fa raha zao ianao tsy miadana manana an Jesosy, tsy le rangana le vehivavy tsy ampy eo amin'ny fiainanao mihitsy le tondra fiadanana ambony no fisian Jesosy eo amin'ny fiainanao. No zany tsy vola le izy, tsy arena le izy, tsy fananana le izy, tsy vady le izy, tsy zanaka le izy, tsy tany le izy, fa ny antony sekoly amin'ny andro farany entsona ianareo hiavana aminy dia tsotra. Rehefa renao ny fisiny sy ny fitoerany ao anatinao, izy eo amin'ny fiainanao, dia renao manam-pahasambarana isan'andro ianao. Ary zay fahasambarana zay tsy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona tsy tsara fiombonana aminy, satria efa eo izy, fa mila tonga vavakao sy fifaliana ao anatinao ny fisiny. Rehefa hitan Jesosy, alohan'ny Jesosy mahita olona anankiray tsy manana ninina fa eo naminy,
na vady na zanaka na renany fa eona aminy toy izay olona manina ny zavatra rehetra fa tsy hitany nefa ny alalàna fa feno fanahy masina ianao dia tsy zavatra hafa maka ny toeran'Andriamanitra hitondra fitsarana ao am-ponao akoatry ny fahatsapana lalina ao anatinao fa eo amin'ny fiainanao izy. Inona ry tia manana an' Jesosy tika nefa mahatsapa fahabangam-piadanana zany fa izy ny tena source ny fiadanana ka inona zany ilay fiadanana tsy tafatoetra nefa efa ao Jesosy mbola ambony no fisiny manompo sampy ianao zany satria Jesosy fotsiny no mody ataona hoe fiadanako fa nasorinao le je tsy ampy ny fahafenony eo am-ponao tsy mahareteka man'Andriamanitra. Rehefa ny olona anankiray zany manomboka kizikizitina fa tsisy vola dia mamona no Andriamanitra mba mangatamo Jesosy feno ianao ny fiainako za te hiteny aminao fa raha edena no mitondra fiadanana tsy mifoanan'Andriamanitra zany raha ny ody ny Adama fa ny fiadanana tsy hoe tsy amin'ny alalan'ny edena izay hitoeran'ny Adama fa amin'ny alalan'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany fa vao niala Andriamanitra nisy fahabangana teo amin'ny fiainan'ny Adama tonga dia nitady Lôty satria matsapa tena ao anatina fahatsapa-pahabangana sy enatra natiora kenatra natiora pahabangana mitaky lava hoe zao ny tsy ampy zao ny tsy misy rehefa feno Andriamanitra ianao dia lasa fiainam-pisaorana amin'ny fiainanao satria ny fahafenona mihoatra mahafeno ny rehetra amin'ny rehetra dia mifananantsika lay tokana sadinina montsy ny ainy ho antsika tsy misy afa-tsy Jesosy avy any Nazareta. Halleluja, halleluja. Tiako fantatrao fa eo imason'Andriamanitra ianao dia ilay tokana ao am-pony tsy mahita zavatra hafa Andriamanitra rehefa mijery ianao fa ny hitany aminao dia ianao tsy misy nizaniza fa ianao irery ihany. Inona zany tiany Jesosy holazaina androany maraina? Ianao no azy ary tokony ho izy rery no anao, tokony ho feno ianao rehefa eo izy ary tiako ho fantatrao fa Jesosy koa mahatsapa fa feno izy rehefa eo ianao. Naona antsika hijery ny zanak'adala amin'izay fanoharana nomeny Jesosy ilay zanak'adala fa anome ohatra kaiky ianao nanao fahatsapana fa Andriamanitra tsy miraharaha zany hoe manana ny zavatra rehetra ianao na tsy manana ny zavatra rehetra fa ianao ny fantohany mba havakiony ny ohatra nameny Jesosy mahakasika momba n'ilay zanak'adala mba misy te ianao ilay zanak'adala ve atsakany ny tana zay ahoara fa ovakiko vetivety fotsiny dia iveryntsika ao anatin'ilay fanoharana tsara tarehy amin'izay hitondrako anao anatin'ny fotoana fohy voamaina mahafiorina ny ao am-pon'Andriamanitra. Halleluja. Ny amin'ny finoana tokony hananany mpino ny andro farany mampitodika anao mialohan'ny iverenan'i Jesosy fa raha tany am-panombohana batisa no nidiranao tamin'ny famonjena dia amin'ny fotoana lalany ianao ampakarany ianao dia communion na fiombonana amin'ny dingana farany mialohan'ny fotoana iverenana apakatranao satria ny fahatserovana azy talohan'ny angany dia communion miraisa amin'i Jesosy miombona amin'i Jesosy manahafa amin'i Jesosy satria le fahavelomanao vaovao mihitsy maneho an'izay endriky ny communion izay ianao ny fatohany fa tsy izay momba anao ianao en personne tia no hitany ao anatinao zay na tonga an'i Jesosy nanome fanoharana momba ilay zanak'adala zao ny zavatra nitranga momba ilay zanak'adala io raintsika kely fotsiny fa zavatra ray ihany nolazain'ny tenin'Andriamanitra ary tsy miova mihitsy ny eo am-pon'Andriamanitra. Luc 15 manomboka amin'ny andininy fafito dia dingantsika amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Lazaiko aminareo fa izy fifalina toy izany ny an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7:70 izay tsy misy tokony hibebahany. Ny andininy faraika ambin'ny folo. Ary Jesosy nisy lerana anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy ary ilay zandriny tamin'ndrainy raiko omeo any ny anjara fananako tokony ho aho teny zarainy tamin'izy amin'ny rahalahy ny fananany.
Ary ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasana ka netany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo-tany anankiray tamin'izany tany zany ary dia nirahany tany an-tsahany andro kisoa. Ary satria ameny ny kibony amin'ny voankazo fihinan-kisoa satriny ny ameny ny kibony amin'ny voankazo fihinan-kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nodiny izany dia ozy izy hoe indro maro ny olona karamaniny ndraiky manan-kanina be dia be za kosa maty mosary eto. Iainga dia ody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrenao ka tsy mendriky ny atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaky ny anankiray amin'ny olona karamainao dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy aronena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatreo tonga dia niteneny zany ka tsy mendriky ny antsony hoe zanakao intsony tsy mivalian'le rainy le zavatra niteneniny tovina ny zavatra nitranga amin'ny 2:20 fa raha iny kosa nanao tamin'ny ankizy lahy ohatrany hoe izy eto mibarataka hoe tsy mendriky ny antsony zanakao tonga dia tsy neno andana alefy ny akanjo aseokanao le sary ary raha iny kosa nanao tamin'ny ankizy alao angana ny akanjo sary indrindra ampiakanjo azy ary superatra ny tanany skapa ny tongony. Ary eto aty ny zanako fa vonoy ary eo kisika hinana sy hifaly fa ty zanako ty efa maty ka velona indray ary efa very ka hita indray dia mifaly le rainy fa tany an-tsano zanany lama to ary nonotoka mba eo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sody faly zany le rainy fa miverina le zanany. Ary niantso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany amin'izay antony izany zavatra zany ary roa le ankizy lahy taminy tonga ny rahalanao ka namono zanakombo nafany rainao satria efa tafaverina soamantsara atao aminy izy dia tezitra le rahalany ka tsy netinity ary nivoaka rainy ka nampandroso azy fa izy namalika nanao tamin'ny rainy hoe ino zay elzay nefa na nipoko anao na tsy mbola nidika nididinao na indre mandeha azy dia nefa za tsy mbola nimenao na dia zana kosa anankiray azy nifaliko miaraka amin'ny sakaizako fa raha vao tonga kosa io zanakao io zay efa nandany fanananao tamin'ny vehivavy jangy namono dia namono azy zanakombo na afay ianao ary indrainy tamin'ny anaka ianao eto amiko mandrakarivo ary anao avokoa zay rehetra fa mety sy mifaly ny mifaly sy ravoravo fa ity rahalanao ity efa maty ka velona indray ary efa very ka hita indray. Ametra-panontaniana aminao raha nanomen'io sary io Jesosy sary mahakasika momba ilay zanakadaly io inona ny mba sary azonao an-tsainao anatin'ilay izy tsisy fanontaniana atao hoe mbola misy ambokambony tsy lany ve le vola nentina tany mba hoentina mody atao trano fa le zanaka rehefa kopaka no verina hitany rainy satria resy ny adalany tany tian'le ray ho hita le zanany dia jambany ny fahitany an'le zanany le rainy tsisy endrika fanameloana ao anatin'le fanoharana na kely azy. Noho izany rehefa tonga eo aminao Andriamanitra dia ianao ny fantohany fa tsy nataonao na zay very teo amin'ny fiainanao tsy ahoana zay volalany any Andriamanitra zany tsy mba mitanisana mifantoka ao anaty materiel misy zavatra tsy azonao raha azonao zavatra tiako tenenina androany maraina dia ho azonao le oampon'Andriamanitra rehefa tonga eo anatrehany ianao. Jesosy nanao an'ity fanoharana ity raha tsy papatsy mijery fananana fa mijery olona fa tsy zavatra mijeren'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra zany tsy considereny hoe misy na tsisy ianao ary rehefa tonga ianao ka mitady dia omeny dia izy tsy mijery hoe nisy tombony vely nomeny sa very matériel mihitsy tena tonga dia fafahana sy ny ara-bola ny resako eto ary ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao fa ianao ny fantohany zay ny nahatongavan'i Jesosy ny mission an'i Jesosy tonga hitady zay very olona very mandrakizay ny tadiavin'i Jesosy fa Jesosy sy tonga amerina eo amin'ny olona zay mbola very edeny efa nifoanany tsy nomeny any Adama mpiodina dia jereo lehilahy matoa ny teny hoe za tato aminao foana satria nieritreritra zany lehilahy matoa fa tsy nivoaka ny trano izy eo amin'ny ray n'isan'andro izy
dia efa mety ny fiainana tena mety aloha satria teo amin'ny rainy izy dia le ray indray lasa mivoaka nandaniny fanany tamin'ny vehivavy janga sy rava dolo ny areny rehetrarehetra tany amin'izay nisy azy no verina dia le rainy tsy nijerina nataon'le zanany adala fa miverina ny alina le tao an-trano satria nifikitra tamin'ny fijoroana dia samy diso izy mirahalahy ny ray tao an-tranony ray ihany fa maty-pelonana le tany ivelany niodina andany fananana fa niverina dia alohan'i Jesosy mifantoka tamin'le very niodina tena manana fo resy tsy mendrika eny atao hoe zanaka otsony fantany ny alaliny fahadisony dia tsy te hiverina amin'izany tsony izy ary naody ao an-trano aza menatra izy satria manana an'le sensation ao anatiny hoe ny anjarany efa laniny doly dia ozy izy ndray zany manan-karena tsy ritra fa zao zay very tany alao any fenao mihitsy ny tiako hita hiverina ato an-trano ny important amin'Andriamanitra isika miverina amin'Andriamanitra fa tsy isika hitady an'Andriamanitra amerina an'izay zavatra very eo amin'ny fiainantsika tsy mendrika ho an'ny olona tsy voavondro ny zavatra rehetra fa mivavaka tokony ataon'ny olona mbola mahatsapa tena fa tsy tsara fiombonana amin'Andriamanitra hiverina aminao a Jesosy ary iombona aminao ny ankoatran'izay tsisy ninninina azo raisina. Alleluia. Papatsy mijery fananana fa mijery olona anio Andriamanitra teny eo amin'ny olona ny eo am-pony fa tiany ianao raha mametraka ny fisiany ambony sy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Hebrea 2:12 mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ny testamenta taloha mametraka fa ny finoana dia fatokiana zavatra antenaina fanehoana zavatra tsy hita. Jereo fa mibahana amin'ny zavatra no antony finoana amin'ny testamenta taloha satria Andriamanitra te hanao présence eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa rehefa tonga nofo Andriamanitra natao hoe Jesosy dia Andriamanitra efa présence tonga eo amin'ny fiainan'ny olona izy. Ka mila fantatsika fa ny devoly no misarika ny finosy ny sainao manao izay ampifamatotra anao amin'ny zavatra sy ampifantoka anao amin'ny zavatra eo am-pitadiavana an'Andriamanitra. Eny hoe tsara amin'izay izy hiditra lalindalina amin'izay ary ty isika ao tsara ve nareo? Raha mifantoka aminao amin'ny maha olona anao Andriamanitra fa tsy izay misy eo amin'ny fiainanao na ny fanananao ardery ianao tsy maintsy mikontinao eny amin'ny banko mitombo sy ardery ianao tsy maintsy mikontinao eny amin'ny banko mitombo sy mietsetretsetretsetretsetra zay ny alalàna fa tena miaraka mitombo rehefa miaraka mitombo tsy maintsy grand non pas forcément tsy voatery non pas forcément tsy voatery ozy izy fanany vereny amin'ny elo tsy hoe rehefa manan-karena koa dia voatery ho veleny amin'ny elo fa i Abrahama zay natongavany Lazarosy mpanan-karena koa ka tsy isy idiran'ny arena sy ny fisinina ny tsy fisinina izy fa olona le resaka eto ary Andriamanitra tsy manankina ny fisina ao amin'ny zavatra fa manankina ny fisina ho amin'ny tanteraka. Inona moa ny soazony olona na ho azo ny ary zao rehetra zao nefa very ny ainy. Ndao tsika hijeren'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny tarafan'Andriamanitra ny Joba. Inona ny zavatra nitranga? Ny tantaran'i Joba dia manambara fa Joba mimpanan-karena indrindra tany amin'ny olona avy any antsinanana. Fa rehefa tonga Andriamanitra niresaka tamin'ny devoly satria ny devoly ny jery sy ny tsiritra ny fiainan'i Joba dia inona ny zavatra ny teny Andriamanitra tamin'ny devoly? Ozy izy efa nahitany Joba mpanompoka ve ianao fa tsisy olona tsara oatra azy. Le fahatsarany io sady mahitsy izy ny marina izy ny matahotra an'Andriamanitra toe-pola izy. Fa Andriamanitra tsy nitanisa rehefa niresaka tamin'ny devoly hoe tsisy manambe oatra azy any antsinanana fa nitahiko izy tsy niteny an'izany Andriamanitra. Tiako fantatrareo tsy ianao ny zanakao tsy ianao io ce n'est pas toi tsy ianao ny zanakao ary tsy fanananao ny zanakao. Ny vadinao tsy ianao nalàna vavy
ny fiara tsy anao, ny trano tsy anao, diplôma tsy anao, ny akanjo tsy anao io, tsy hoe io ny reharehanao fa hoe io maneho sy manambaranao na personnaliténao. Ny zavatra rehetra anananao dia tsy anao reny sady tsy anao koa, tsy fanananao. Tsy miankina amin'ny fisiany reny mapety ny fiainanao, tsy reny no manome antoka ho an'ny équilibre. Ohatra, jereo ny lesona nomen'Andriamanitra ny Joba. Rehefa tonga ny devoly ka nomen'Andriamanitra lalana hikasika ny manodidina ny Joba, dia azonao kasihana avokoa ny zavatra rehetra, tenireo daholo ny zavatra rehetra ozy Andriamanitra tamin'ny devoly, akoatra ny Joba tsy azonao kitihana. Azonao rehefa fipetraka ilay izy. Rehefa tonga eo amin'ny fiainanao zany Andriamanitra, dia izay rehetra akoatranao tsy fantatra Andriamanitra. Zay no mahatonga ny famonjena personnel, individuel. Ianao ny fantohany, ianao manokana aloha. Fa Andriamanitra rehefa tonga eo amin'ny fiainanao tsy mijery inona ny anananao na inona misy na inona ny tsy misy. Akoatranao na ny zanakao sy ny vadinao azy, dia tsy fantatra Andriamanitra fa ianao aloha. Rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Joba, tamin'ny devoly, hoe ahoana ny fahitanao an'i Joba mpanompoka, dia hoe misy Satanin-dasony io vakitsika mihitsy andao jerentsika. Joba, alleluia. So miteniteny foantsika fa aloha mihitsy tena ny tenin'Andriamanitra no ilaza ny zavatra rehetra. Joba toko voalohany, 7 ka hatramin'ny 12. Dia Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao, dia namaly an'i Jehova Satana ka nanao hoe avy zaza teny amin'ny tany aka nivezivezy teny. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanompoka va ianao, fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Jera tsara, zany ny fahitan'Andriamanitra ny Joba, ny mampanompony azy. Dia hoy izy tsisy olona tahaka azy eny ambony tany fa olona marina, intègre, mahitsy, matahotra n'Andriamanitra, mifady ny ratsy. Zay ny hitan'Andriamanitra. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao motsy fanantena ny zavatra. Iza mampidina ny valeur an'ny olona ho amin'ny habetsahany zavatra ananany fa tsy mahazona ny toam-panaraka an'Andriamanitra? Satana. Zay no mahatonga azy mampianatra sy mampivilalana ny fahamarinana, ampidina ny masonao hevitra ny eto ambonin'ny tany fa tsy ampiandrandra ny masonao hipanjina ny lanitra tsy marety akao an'Andriamanitra. Lesona anankiray voalohany, lesona anankiray voalohany, ozy izy Andriamanitra, ozy izy Andriamanitra, olona tsara izy, fa ozy Satana. Namaly azy hoe motsy fanantenan-javatra va ny atahorany ianao, zany hoe io le fahatahorany hitanao io, mahatonga ny tananao eo amin'ny fiainana io, dia tadidio tsy dia teneninao loatra io fa noho ny fananany izay nomenao azy. Enoy amin'izay ratsy le devoly. Andriamanitra mahita ny Joba hoe Joba dia olona ohatr'izao, fa Satana mandresy lahatra n'Andriamanitra hitodika ampifamatotra sy ampivilala amin'ny fiakofan'i Joba hoe mahatonga an'io mazoto manompo anao amin'ny fahamarinana, amin'ny fahatahorana, fa satria mety ny ataonao eo amin'ny fiainana, ampifamantorana amin'ny zavatra fa ny fiainan'i Joba. Nefa Andriamanitra rehefa mijery an'i Joba tsy mijery ny fananany, tsy mijery ny olona akoatra an'i Joba. Rehefa nandinika hoe Joba ny sujet ao an-danitra dia tsy sidira amin'ny vadiny sy ny zanany sy ny manodidina azy fa izy aloha. Rehefa miresaka momba anao Andriamanitra dia tsy miresaka hoe inona nataony vadinao anao, na inona nataony zanakao anao, na inona nataony izanao, na firy ny fanananao, fa rehefa miresaka momba anao izy ka ianao ny sujet dia ianao manokana mihitsy ny fantohany. Zay ny antony mahatonga antsika teniny androany mamboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ianao manokana mihitsy ny tonga eo anatreny, mandiny tena tsy sidiran'izan'izy, aza avela ho influencé n'izan'izy ny décision anao sy ny fanomponao ary ny fijoroanao an'Andriamanitra. Aza avela izy zavatra anakana anao anokatra ny ao anatinao eo anatreny mba hijoroanao araka ny sitrapony. Fa rehefa ho avy Jesosy, tsy ny eo akaikinao no hitany, tsy ny zanakao no hitany, tsy ny vadinao no hitany, tsy ny fanananao no hitany, fa ianao sy ny ao anatinao. Eto mazava tsara, Satana nanazava, notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny taniny ondry amanono. Fa injiro angeny tananao ka tendreo zay ananany, raha tsy andahoanao eo masonao azy izy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, indreo tananao zay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza anjiranao ny tananao. Dia mivoaka Satana ny ala teo anatrehan'i Jehova.
dia amin'ny andiny Joba toko faharoa ny andiny fahafito izay ny faraparany ihany ary andiny fahenina dia Jehovah tamin'ny Satana io ndreo tananao izy ny ainy tokana ihany no aza asiana dia nivoaka Satana avy teo anatrany Jehovah ka namely vai ratsy any Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tapon-dohany. Mba fantatrao ve dia jereo ilay zavatra nitranga ny zavatra nitranga teto ry havana dia zao kitihany Satana daholo ny zavatra rehetra fa ny ainy Joba ny tsy azony kitihany satria Andriamanitra ny miaro ny ainy Joba. Fa nga moa ianao le comptenao any amin'ny banky so dia efa lasa ianao toi vous so dia lasa ianao daholo ny fanananao. Maninona rehefa mihetsika sy voakasika ireny dia mahakasika ny ainao reny no porofo ahatsapana fa manomboka mitady ho enao zay anananao. Iny zany ty zavatra hozaraiko androany marainy ity fa hitintsika eo amin'ny sekolim-pahatsapana mihitsy ny mason'Andriamanitra ho anaty fiombonany rehefa tonga eo aminao izy. Zay no maharatsy ny fiertena ny frérian'ny olona amin'ny fampiankinana ny fisiny amin'ny abetsahany zavatra ananany sy ny succès hita maso sy ny fahombiazana hita maso. Satria amin'Andriamanitra ireny tsy considéreny hoe misy. Rehefa mahita anao izy an Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy dia zay koa no mahatonga an'Andriamanitra tsy taitra amin'ny abetsahany zavatra ataonao eo amin'ny fanjakany fa ny fonao ny jeren'Andriamanitra eo am-panatanterahana ny zavatra rehetra momba ny fanomponao azy. Miaraka amin'i Jesosy tsy ny zavatra atao fa ny relation et communion sy ny intimité misy eo aminao sy izy ny sarobidy aminy. Dia jereo tamin'ity resaka Job ity Andriamanitra tsy miresaka sy mifantoka amin'ny fanananao zay momba azy rehetra fa tsy izy azonao kasihany dia ny kasihany dia volony zany ny maty daholo. Ny kasihany dia volony fananany rehetrarehetra zay rehetra mahakasika anazy potipotehany dia volo daholo fa tsy afa tsy zany satria nampitandremin'Andriamanitra izy tsy azonao kasihany ny ainy. Mifantoka aminao Andriamanitra enao ny tia no hita fa tsy zay anananao aza tonga eo aminy no jamba ny fananana mila ny tanany fotsiny fa efa mihoatra noho izany no sehony taminao tany nidinany naka ny endriky ny nofo mba ho iray aminao sy ho ao anatinao mba iombona aminao. Noho izany rapino ianao kristianina voafety amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra noho ny tanany satria mahay ny zavatra rehetra izy. Tavela tany amin'ny testamenta taloha ianao fa raha tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao mijery an' Jesosy Kristy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Halleluja. Ka vonona ny joro ho fantsom-panehoana ny fisiny hita maso ny fiainanao satria fananana ianao dia merabanao fa ianao le akarina rehefa miverina izy ka pakatra ny fiangonana. Aza matahotra ny andry zay mampiforotra ny lohalika eo isanandro satria matahotra ny andry ianao na tsinana na isotro fa afaky nomeny ianao ny arena ao aminy rehefa hitany fa tsy mahakasika amin'ny fiainam-pananao. Eto zany tsy le zavatra anananao ny fahavalon'Andriamanitra fa ianao tsy mahazaka omeny fananana ka ampifamatotra ny fisinao amin'izay zavatra omeny ianao. Nefa tadidio fa amin'ny fotoana rehetra matoa matery ianao ny anan-karena dia mbola ao am-ponao ny firaketana amin'ny zavatry ny tany mihoatra noho ny fatokinan'Andriamanitra sy ny fiombonana aminy. Zay no mahatonga anay tsy mitory prospérité aminao satria ny fanambirana amin'Andriamanitra dia natao anaraka ho an'ny olona izay tsara fiombonana aminy. Manaitra anao zay hiavana amin'Andriamanitra amboary ny fiainanao miaraka aminy fa raha ohatra zany ny fijerin'Andriamanitra ny olona anankiray misy lesona tiako tafiditra ho am-ponao ny amin'ny fomba fijery sy ny fomba fiainana anananao antoka efa an' Jesosy Kristy tokoa ve
Jereo fa système ny devoly io. Fiasany hatramin'izay mampifamatotra ny Joba tamin'ny fananany. Mampifamatotra ny olona amin'ny fananany. Joba neka mandeha ny asany. Mety ny zavatra rehetra. Jereo no Andriamanony. Dia ozy Andriamanitra hoe tsia. Joba tsy fananany. Fa ozy Andriamanitra Joba ihany. Joba tsy mifananany. Fa Joba za mahalala azy be ohatrany hoe ianao. Za nandinika amin'ny fo sy mamantatra amin'ny vo. Inona nahitako an'i Joba? Ny tiany Andriamanitra ahitana anao sy ahitana dia izao. Andriamanitra mahita anao fa ianao dia olona mijoro sy tia azy. Ninona toerana misy anao dia olona marina ianao, mahitsy ianao, matahotra n'Andriamanitra ianao, maneho an'i Kristy ianao. Ozy izy Andriamanitra dia voly tsy arak'izay hitanao azy zany Joba. Tsy olona miankina amin'ny soa izay nataoko taminy zany Joba eo amin'ny fiainany. Tsy izay ny antony mahatonga azy anaiky ahy. Ianao no miteny an'izany fa za mahita zavatra hafa mihitsy amin'ny Joba. Mifantraka teo aloha ihany ny anom-poko azy. Nanao lehako any. Dia efa ny aposy ny rahalamby filesy ianao zany satria efa aki ianao satria tavela teto ny fifantohanao. Ninona misy, ninona tsy misy. Tsy ohatro zao ianao raha tsy izy namorona anao. Zay aloha voalohany. Fampiresahana ny ambon'izay. Amen. Ary izy tia hiteny aminao fa ny nataony anao dia mihoatra lavitra noho izay hitadiavanao azy. Ny anina ambany no ny aina. Ny aina ambony no ny anina. Ary ny tenanao ambony no ny fitafiana. Ka raha fitafiana tsy misy ve ny tonga anao hiteny hoe hembotra nefa ianao ary io misy vatana. Fa tao inona moa fitafiana raha tsy misy vatana? Misaina kely fotsiny dia feno le fisaorany. Misaina kely fotsiny dia feno le fisaorany. Fa tsy hoe ninona zavatra tsy hita. Be dia be ny olona tia maritra amin'ny fananany rehetra, ampahiratana ny masony anankiray fotsiny. Misy olona mpanan-karena be na foana aza ny fananany rehetra mba hiverena amin'ny fahitany dia nataony zany. Misy dingana hitondran'Andriamanitra ary misy zavatra efa heverina hoe aki fa tsy ritin'izay tsy manana. Maninona raha fenona fisaorana amin'ny fiainana au lieu de fitarainana. Misaora azy. Tompo, mbola nomenao vatana, nomenao hanina, tia maly ny antsonao aho. Tia hifankahita mpifanandrify ny fomba hijerevanao ny fiainako. Tsy tia hivily lalana any amin'izay fifantohana. Tia ny devoly ampisariana ny fifantohanao amin'ny fijoroana vavolombelona fitaka fa tsy pekohaka marina. Rehefa nisedray ny Joba hoe tena pekohaka marina ve dia hita fa pekohaka marina izy. Satria nafoana arany zavatra rehetra. Dia hozy izy Joba. Na yanzera nyavo fa izao mbola ijoro fo no mieriny sandinao zao malala faty ayana. Mamy enereto Jesosy. Zany no mahatonga ny fiainan'ny olona raraka amin'ny fiainam-bavaka. Korotana ny ara-panahy. Rehefa voakasika tsy mety na mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra ety ivelan'ny ainany eo amin'ny nofo satria mbola mampifamatotra ny fisiny amin'ny zavatra tiany azo na amin'ny zavatra ananany. Mitovy ihany. Klasy iray ihany ireo. Samy apetraky ny devoly amin'izay toeran'izay satria devoly no nampidina ny vision an'Andriamanitra hijery ny fiainan'ny Joba mifamatotra amin'ny fananany. Fa Andriamanitra tsy nahita ny Joba ny amin'izay zavatra ananany fa ny fony Joba no ny fatohan'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika manamboatra fo mampifatoka ny ao anatsika amin'Andriamanitra. Raha tia tantiny tadiavinao ho rerakeo ianao fa samy hitady izay ilainy daholo ny olombelona rehetra. Ary tiany azy ianao angalatra mba hanome izay ilainy. Devoly eny tsy hita maso mbola miasa any ambadika any izy.
Ary raha vao tsy hain'Andriamanitra ny olona mitoky amin'ny tany daholo. Satria ohatran'ny hoe eto mandrakizay andanany mba eritrereto sainy hoe ndray mpimaso ny elana ho eto dia tsisy ianao eto na ray ary. Zay mahatonga amin'ny joro vavolombelona mivadiko. Ianao tiako fa tsy mitovy amin'ny fitiavako an'i Jesosy. Vao hivady zay dia efa fantatra io zany. Za mahafantatra tantaran'olona be dia be. Vao mikipy ny masonao eto an-tany, tsy fôtin'ilay olona zany fa olombelona izy. Vao mikipy ny masonao mampakatrafa izy. Iza eto an-tany ny atakalinao ny fisiny. Atakalinao an'izy Jesosy. Fa inona mifanananao no entinao miala eto. Amin'ny fotoana isentonao tonga daholo ny tompo miaka azy. Le mahasarotiny ianao iny mihitsy rehefa tsy aritry ny olona. Le satroka miantokantona tsy azo anaovana satria ruban volamena no ataonao aminy. Voalasa ianao tonga dia isy satroka iny rehefa avy eo anaty ianao any. Ary aza levina any am-pasana fa be dia be ny mpamaky fasana fantatry ny hoe diamant ny any satria tsisy diamant levinao kosa ve angady any amin'ny firy lalina raha vanao arty ny fasana ray metatra ve tsy ataony satria ho alainy ny anjarany. Raha misy tombontsoa ahafahanao misitraka dia omeo voninahitra Andriamanitra fa tsy miankina amin'ny fisiny reny na tsy fisiny reny. Halleluja. Zay mahatonga amin'ny fonao misaina mandrakariva tompo ampianaro anisany androko isan'andro. Ampafantaro any lalanaina itsoroako araka ny sitraponao. Opportunité ny miaina tombontsoa manao ny sitraponao mba hahafahanao mampahiratra ny maso manodidina hitaratra ny fisinao amin'ny alalako tsy marety ka hoan'Andriamanitra satria Kristy ny anto ny fahavelomantsika. Marina zany sa tsy marina? Aza mampifamatotra ny fonao amin'ny zavatry ny tany zany. Fantatrao ve fa ny herinao dia tsy hoe latsaka ianao na tsy manana na mihoatra. Ny rehetra ananan'Andriamanitra tahoriny famoronany ianao dia ianao ihany. Dia teny aminao hoe rehefa avy namboariny ianao ka ny foroniny dia ny pitehan'ilay lasitra nanaovany ianao iny tiky fa tsy misy olo-kafa natao hoe ianao intsony na sahala aminao ihany koa. Afatra foiny tiako tenenina androany maraina. Aza manao fahadisoana sanatria latsaka ao anaty fanindriana te hitovy amin'ny hafa. Mandraisa ianao lesona. Fa le devoly mamilivily ny sainao problemany te hitovy amin'Andriamanitra izy. Ary na vo azy tsy hoe tsy manan-kery izy fa tsy ampifahendrena. Rehefa te hitovy amin'Andriamanitra izy dia nanao fahadalana. Ina le fahadalana taony teo Andriamanitra izy. Dia zao nefa ny zava-misy sady tsy nitovy amin'Andriamanitra izy tsy tonga tamin'ilay fanindriny very koa na izy azy satria lasa niala teo amin'ilay toeram-pahazavana sy fahatsarana nananana izy fa tonga devoly izy androany. Ka ny ratsy raha vao te hitsiritra olona be anao dia manovany ao anatinao zany. Lasa miteraka ampipo fialonana. Te ho tahaka ny olona tsy mitovy lasitra aminao. Za tsy ho rahalahako mihitsiny. Za tsy ho anabaviko zany. Za koa tsy ho dadanay. Mipoirako ny ray aman-dreniko fa za karazan'olona hafa mbola tsy nisy teto tany mihitsiny ary efa rovotra ny lasitra namoronan'Andriamanitra noho izany sady tsy miezaka nitovy amin'izaniza za dia za ihany sady tsy te hitsiritra n'izaniza koa fa mety amiko nanaovan'Andriamanitra. Amen. Asoteka mafy ho an'Andriamanitra. Kanefa zay le famorona voalohany. Fa misy le famoronana faharoa lasitra raitsika rehetra ara-panahy. Manahafa hozy izy Paoly tahaka ny anahafako an'i Kristy. Ny mena alalina misokatra ho famoronana faharoa ny fanahafana olona anankiray ary velona ao aminy isika rehetra. Ianao zany zao sy za tsy tokony olona vahiny eo amin'ny Kristy satria manana fitiavana anankiray dia ny fitiavan'i Kristy. Miaina ny vokatry ny fanahy ao anaty satria manana azy ao anatsika.
Izy le prototypa, izy ny voalohany, ary izy ny tafo ny taranaka rehetra ty aoriana. Satria tsy afaky nitovy aminy ianao raha tsy nandray azy sy manana ny fanahiny ao anatinao. Banjiny Kristy dia manahafa azy rery. Izy n'ilay tokana mendriky ny tafona, sady karazan'olona vaovao naseho fahatateran'Andriamanitra eto tany. Tandremo raiky posy mametraka ny tombo ambidinao amin'ny abetsahany zavatra nananao, fa manambary zany fa misy hafa nambabo anao tao anaty, ampiraikitra anao amin'izay zavatra efa nandiso ny fanantenana ny Joba, ary andiso ny fangatanao zany, satria manomboka ho tonga le filazantsara mamitaka ny fifantohanao tsy ho feno Andriamanitra reny, fa tady ampitany fisinao ao aminy amin'izay zavatra tsy fantohan'Andriamanitra akory. Na anao ary ny tany zay rehetra eo aminy ianao rery dia tsy mifantoka aminao Andriamanitra satria manana zavatra rehetra ianao, fa mifantoka aminao Andriamanitra satria tsara fiombonam-po aminy ianao. Lehilahy na vehivavy matahotra an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahamarinana, olona mahitsy, sarotiny amin'ny fiainam-pahamasinana, mandeha eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsisy olombelona tsy nanao fahadisoana teto ambony tany amin'ny lasa, avelao hiazona ny tsainy izay hiazona ny fisianao tamin'ny lasa, fa Andriamanitra efa nanovanao ho karazan'olona mbola tsy nisy teto tany tamin'ny alalan'ny fonao an'i Jesosy. Zaho zao tsy afaka hiteny io vadiko raha ohatra ka mbola voataririko ato anatin'ny saiko daholo ny erreur-ny io tany amin'ny lasa. Noho izany sofa nisy ny erreur-ny mba ahafahako manadino sy mametraka ato anatin'ny foko hoe inona daholo ny tsy nentina ataony mba ahafahako, satria eo amin'ny torony mila famelanako ny tenako. Nareo le lesona tamin'ny tapabolana, atsangana ny tanazana le lesona tamin'ny tapabolana tany amin'ny sekoly hoe mamelana elokay tahaky ny amelana izay meloka taminay. Misy fotoana Andriamanitra miandry anao eo am-pamelana vao mamotsitra ny décret mpamelana ianao. Ianao mieritreritra izay fa voavela atao vavaka le izy. Uvaiao ulumbau yanao malalisa maintsy maty anatiko ao, tarioao fanay tony azindray, tarioao Jesus iobonami. Tena sokafo fonao dia velona. Tarioao, tarioao fanay masino ianao no ilaiko. Mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fangetahitako fatratra tompoko ny fisianao, miseho amin'ny alalako amin'ny toe-po sy ny fanao rehetra, hitarafa ny hafa sy ny manodidina ny fisianao mba tonga ho fantsona ambabo ny hafa ao amin'ny fanjakanao. Aza velozady sy no velona Jesosy, fa ianao le fiainako vaovao, ianao le fahavelomako vaovao, satria velona ho ianao dia velona koa ianareo. Dia aoko hiseho ianao lay tanjakay vaovao, lay herinay vaovao, lay maizanay vaovao,
la identiténay vaovao vonoiny momba ny nofo rehetra zay nilovaina tamin'ny razambe fialonana fankalana avonavona fiaveran-tena ho zavatra rendritr'ireny le natiorany Adama tamin'ny fahabangana te hiaro ny tenany lasa manamary tena fa tsy mahay mibebaka intsony satria mifindrany natiora amin'ny fahafatesana fa ataovy toy ny zaza Andriamanitra la mahay mitsotra manaiky resy eo anatrehanao mba hisodiovinao ny momba manontolo satria mitsotra eo anatrehanao ny foko mila anao ny fiainako Jesosy ianao ny rehetra ilaiko misotra tiako ianao hisotra n'Andriamanitra ny amin'ny famonjeny ianao tsy tonga nameloko anao Jesosy fa tonga hamindra fo izy tonga izy anangana anao tsy ny teny akory ny mahitsy fa ny fahamarinana mihitsy no efa tian'Andriamanitra aseho amin'izao andro faran'izao tiantsika iombona aminy tiantsika iray aminy tiantsika ho fiainany hita maso eto amboniny tany ataovy resy le maolona avy aloha mifanamasina andresy le maolona dia oka ianao ho Jakoba atao Peniela zay resin'Andriamanitra dia nampandreseny teo mason'ny olona fa rehefa ianao resin Jesosy resin Jesosy ny toetranao resin Jesosy ny toeponao resin Jesosy ny maolona anao dia ianao no ampandreseny anehoany ny voninahiny ka ny faharatsiana rehetra dia hoe soron'Andriamanitra lavitra ny lainao satria mila fiainana miaraka amin'ny mihoatra no ty hita maso ty ianao mba ho voninahitry ny anarany ny fisianao vaovao itray dia manomboka horenao fa rehefa milamina ianao sy Andriamanitra dia ho alamin'Andriamanitra avokoa izay tsy milamina rehetra eo amin'ny fiainanao satria ianao ny fantohany. Alleluia tsy ataka loko ianao ry fianako vaovao o misy vaety irikoto anao Jesosy savianao iaradiso iaradiso ny foko tianao ny foko tianao uneno anjakao uneno anjakao tsy atakaloka ianao tsy ataka loko ianao ry fianako tiantany ianareo androany maraina mo tena ao am-ponareo sy ao anatinareo va ny fanirinana zany atao hoe iaina ny fisiany Jesosy zany tsangano entana zay mangentahentany zany tehitiany aminao a zao fotsiny aza matahotra ny andro amin'ny fisiny fa rehefa eo amin'ny fiainanao izy dia tsisy riska zany amin'ny fiainanao fa ny fonao fotsiny aza vela iraikitra amin'izay zavatra tianao ananana na zay zavatra efa anananao teneno Andriamanitra tompo no momba manontolo avotsotro teneno zay avotsotro Andriamanitra ianao Andriamanitra endry ianao Andriamanitra mitantana amin'ny fiainako ary rehefa eo an-tananao ny fiainako dia ny zavatra azo antoko za tsy mpamaritra no avoko fa tsy ho ratsy fiafara mandrakizay miaraka aminao tiako tsapa sy re atao boko ao anatin'izao fandraisan'izao hoe Kristy fahafenoantsika Kristy fiainantsika izy ny fiadanantsika mba hitrereto hoe tamin'ny alina zay namadia anazy Jesosy tsangany amin'ny toerana misy anao
dia tonga teo amin'ny teboka anankiray. Miteny amiko Andriamanitra, eno tsara zao fahamarinana zao. Sika rehetra dia efa nampahalalana ny marina, fa mbola maro amintsika ny mbola tavela amin'ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra mampandefitra azy. Misy fotoantsika milaza fa zanak'Andriamanitra kanefa mbola manao fanao zao tontolo zao ihany. Mahazo aina tony tsy mampaninona antsika akory zany. Tianao ny hoe ho tahian'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra tahaka ny tahiana amin'ny fiainam-panahinao, kanefa ianao mandady sy aina amin'ny fiainam-pahamasinana. Tianao Andriamanitra hiteny aminao isan'andro, kanefa adinonao fa misy zavatra efa nilazainy fa tsy mbola nataonao, fa zay tianao ihany no ataonao. Mandoalika ianao mba ho sokafan'Andriamanitra amin'ny varavaran'ny lanitra ho anao, kanefa ianao mbola mitohy mandeha amin'ny lalana efa nilazainy fa tsy tokony alehanao intsony. Dia hita fity amin'Andriamanitra ianao kanefa mandady sy ankatohan'Andriamanitra fotsiny tsotro zao. Tianao izy hanositra anao mihoatra, kanefa ianao tsy mankala ota sy mba tia fahamarinana amin'izay. Aza miandrandra zay zavatra fantatrao fa mbola tsy mendrika ianao raha ny teniny zarain'Androany. Misaina ianao fiadanana ao anaty tokantrano nefa ianao mbola tsy miadana miaraka amin'i Jesosy. Misaina ianao fa misy zavatra mbola mampikorotana amin'ny fiainanao, ilanao ny fidiran'Andriamanitra tsehatra, kanefa Andriamanitra korotaninao amin'ny ota isan'andro. Andany ianao manontany an'ireny le mpaka vadin'olona ireny raha manambady izy ka tianao laina amin'ny vadiny. Aza mampahory ny hafa amin'izay zavatra tsy tianao mampahoriana ny tenanao, fa endrena avy amin'Andriamanitra. Sokafofonao dia teneno Andriamanitra, olom-baovao aho, hiatrika ny fiombonako latabatra aminao. Manomboka androany Jesosy, tena iombona aminao aho, iray tanteraka aminao aho, ary ianao izay ankasitranao. Ajanono manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny faniriana tiana ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ajanono any manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny faniriana tianao ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza miaina amin'ny fiainana feno fitaka fa mamita teny ianao beba. Ajanono ny fiainana tia mandray sy miaina teny fikasana fotsiny, kanefa mandà ny andray sy hiaina amin'ny prinsipa mifanaraka amin'ny teny izay lazain'Andriamanitra aminao. Andriamanitra tsy hoe aingonao fotsiny fanananao hoe za kristianina, slogan hoe ny fisiny eo amin'ny fiainako dia mihoatra noho ny fisiko. Andriamanitra tsy hoe porte bonheur, masina izy, mahitsy izy, marina izy, ary izy sy mba azo fitahana hiala amin'ny fahamarinany teniny zany mandrakizay. Te hita ny tanany ventsika, te hita isisitraka ny heriny, manomboa ianao manaja sy manaiky azy, miangavy ianao ahomeo azy ny fonao. Te hisitraka ny heriny, meo azy ny fahazaranao, aoka ho ny teny fahamarinany no fahazaranao vaovao. Te hita ny voninahiny, ialao izay zavatra mampanalavitra anao azy. Afaka manangana sy mamerina ny fahatsarana rehetra momba ny fiainanao izy. Afaka manandratra anao ihany koa, afaka manadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Saingy tsy te hiasa izy rehefa lavinao ny iova sy manaiky hovainy olona araka ny sitrapony. Ianao ny ilainy mandrakizay ianao, ry olombelona, io tanjaka io tsy mihoatra ny 70 taona 80 taona. Io fahatsarana io maninona raha atao arato hitariana ny hafa ho an'Andriamanitra. Fa raha afaka kelikely io endrika eo izay kolokoloinao isan'andro io gororaka io. Dia ny misy hery mba omeo tombony izay nanomeny zany. Miverena amin'i Jesosy, fidio ny fahamarinana, fidio ny aina ny fahamarinana. Mandehana amin'ny mazava dia ho hitanao fa izay nitadiavinao nandritry ny taona maro, dia ho hitanao tsy lavitra anao fa ianao mandeha amin'ny aizina mahatonga ny masonao tsy mahita azy, fa efa eo ihany izay rehetra ilainao, fa mila mandeha amin'ny mazava ianao.
tonga ny fotoana kion-dalana tsy maintsy hifakahitanao aminy akaiky fiverenana. Fa Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy dia zao nataony tia ny tenako izay vakiana ho anareo. So natao ho fahatserovana misaorasy misotro Jesosy. Tahaka izany koa ny kapoaka. Tia ny kapoaka vaovao ny fanekena vaovao ho famelana ny fahotantsika. Ka no avinanao vintsika mihinana mofo tsy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piavany. Misaorasy. Misaotra Tompo, fa ianao no mitarika anay amin'ny fahamarinana. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana. Ianao ilay Andriamanitra ny fahamarinana. Ianao Andriamanitra fiainana, velombelominy ao anatinay, iombona aminao. Mananay fitsarana ao anatin'ny fo ijoro araka ny sitraponao. Makasitraka Jesosy. Misaotra amin'ny zavatra rehetra. Manao ny fankasitrahana mandrakizay. Amen aty amen. Halleluja. Filazana sy faratra vetivety. Mahazo ao toerana vetivety aza misy miala fa mbola hivavaka sika rehefa avy eo. Halleluja. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Misy faly ve fa nanondray teny teto androany? Fatsangano hoe ny tanantsika. Hitako na tsy manangana ary ianao dia hitako faly foana. Halleluja. Anatanteraka mifanatitsika izay tena any am-ponao. Meon'Andriamanitra manentana ihany koa ny ambassador satria misy madama voatonontonona teto teo. Vatan'ilay ramose teto ihany. Ilay ramose nitondra ny tenin'Andriamanitra dia anniversaire ny androany ndao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Miarahaba azy tsika rehefa avy eo dia mangataka ny ambassador mba tonga dia hitondra box anankiray iny amin'izay tsy atery fa izay hitanao hoe vokatry ny fonao satria mba misy fiatraikany teo amin'ny fiainantsika ihany ny fisian'izany mpanompon'izany dia ndaontsika atsiaro azy manokana rehefa avy eo tsika manatanteraka ny fiarabana azy. Ny fotoanantsika eto amin'ny asa fanompoana dia tsy miova. Hatreto aloha tsy miova zany sorana ny tompo fa mandroso mandrakariva ny asa eto amin'ny centre ndaontsika hitehaka mafy voninahitry Jesosy aloha fa manomboka milamin-tsaina foana tsika efa tsotra n'ilay taloha hoe iny fa misy midina indray ilay labasy dia sahiran-tsaina fa tena misaotra ny Jesosy fa afaka mifantoka tsara ny tsirairay avy dia misaotra ny tompo misaotra ny tsirairay avy koa izay mba nanohana sy nanampy tao anatin'izany. Andriamanitra tsy mila tohana fa itsika mihitsy ny teany eo fitiavana dia misaotra antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny fotoanantsika misy moa ny fotoam-bavaka isaky ny weekend iarahana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra dia manontany an'ireo mpanompon'Andriamanitra maromaro vitsivitsy ianao hoe aiza no mety ahitana an'izany toeran'izany ahafahana miombona mandrakariva miaraka amin'i Jesosy ao anatin'izany. Manomboka alatsinainy talata alarobia tsika tsy miova etsy amin'ny super U Analakely ho an'izay vaovao vao androany vao tonga dia misy ny atao hoe sekoly tsy andoavam-bola fa andraisana maimaim-poana izay avy amin'Andriamanitra. Ny latsinainy manokana dia sekolim-pamahana olana, ny talata sekolim-panasitranana ary ny alarobia dia sekoly ny tokantrano sy fanambiana toetra. Manararoatra atao maraina ireo fotoan'ireo mba ahafahantsika miatrika ny journée ampahombiazana tsara miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fitoraka hatramin'ny 7 ora sasany super U Analakely 2e étage. Dia manararoatra an'ireny fotoantsika reny fotoan'ireny na dia atao hoe misy miasa dia tongava ihany rehefa avy eo mandeha miasa ianao na hoe tena lavitra be misy ianao dia tongava na dia andray tsodrano fotsiny ary. Beta be mivavolombelona ny amin'izany taraiky fa tsodrano ny azony eo fa mihoatra ny tsodrano ny zavatra voarainy satria Andriamanitra dia tsara mahita ny anepontsika tsirairay avy. Dia manaraka izany lakamisy moa araka ny fanambara foana ihany koa dia misy fifadikanana misivika hatramin'ny 3 ora etsy amin'ny Shalom Tanimena. Dia ny zoma mazava ho azy efa miverina ny fotoam-bavaka
somafanontronana etsy amin'ny tranombokin'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora tsy diso izany. Fotoanantsika moa zany dia eto isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Ny ankoatran'izay dia manentana antsika manakarivo raha mbola azo atao raha hiaino dia mba miaino tenin'Andriamanitra amin'ireny haino amanjery ireny. Raha azo atao dia mba miaino satria ireny mamolavola antsika ihany koa ny ampandehanana eny dia mahatonga antsika mety hiazona izay efa fanoloran-tenantsika fa mety kosa sanatria mety hanary an'izay fanoloran-tena izay. Misy ny hvkl radio ao amin'ny FM 90.8 FM 90.8 dia misy tenin'Andriamanitra ao ny teny izay ambary eto dia miverimberinao ihany koa. Misy fampatsahivana isaky ny adiny iray ao dia araroty reny fotoana ireny zany. Misy ihany koa ny hvkl events ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook dia afaka jerenao zay misy ny mivantana ny sekoly rehetra dia mivantana latsinainy talata larobia ny zoma sy sabotsy dia mivantana hitanao ao anatin'izany hvkl events izany. Dia misy moa ny YouTube zay hvkl-mission ahafahana manaraka foana ihany koa ireo toriteny rehetrarehetra zay zaraina eto. Manaraka izany dia mangataka ny pasteur sa rehetrarehetra mba ho ety anoloana. Azafady indrindra manainga antsika izay pasteur rehetrarehetra ho ety anoloana dia manainga ny ramatoa sy eo akaiky ny andriamatoa. Ndry mahafinaritra be mijery azy mivady ndry tsika tsy hangataka hoe bizo fa fantatra fa efa hoe tsy mangataka voamaly tena hoe makatoa ndray. Aloha miakatra ty ambony pasteur sy tompoka azafady mbola hivavaka ao amin'ny fanasitsika dia vao miarahaba azy tompona anniversaire. Ndotsika hivavaka raha aloha manambatonga an'izay fandaminan'izay. Raha amin'ny anaran'i Jesosy sy misaotra anao zahay. Afaka manatanteraka ny fanatitra fahavolon-karena sakrifisy. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny teny velona, teny fiainana izay menao anay Andriamanitra. Tsy niomana izay ny andray izay hoe karazana teny inona fa izay avy aminao foana Andriamanitra no raisinay isan'andro isan'andro. Misaotra ny amin'ny mpanomponao, misaotra ny amin'izay zavatra tanterahanao eo koa amin'ny fiainanay tsirairay avy ahafahanay manolotra izao fanatitra izao. Avy aminao ihany zany Andriamanitra. Raiso anitra kasitranao voninahitry ny anaranao ny zavatra rehetra tahino tsirairay avy aza verisy diso anjara. Zany foana ny ambaranay satria fantatray fa Andriamanitra tsy manavakavaka ianao. Dia tiany rehetrarehetra ianao dia ianao hikarakara amin'ny fiainan'ny tsirairay avy indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ya dia mitodika raha ihany izy roroa moa izy ny fomba fiteny fa le ramatoa no arabaina nefa le rangahy eo akaiky eo ihany. Ndry araky ny fomba fiteny mahazatra moa dia hoe raha misy fahombiazan'ny lehilahy dia misy mivadiny ao aorianao. Dia sady fampatsahivana ho an'izay mpivady rehetrarehetra ihany koa matoa mahomby ny lehilahy dia misy vehivavy manosika. Fa raha vao miemitra ny lehilahy dia misy vehivavy misintona. Dia aoko tsika vehivavy rehetrarehetra zany ho tahaka ny maman. Tsika vehivavy aoka ny vehivavy rehetra fa za tsy vehivavy mba tena anoana fa matoa ohatr'izao ny dadanay dia misy mamanay zany ao. Dia zay tsy teny hoe tianay be ny ampola fa hita hoe fahazavana amin'ny tokantrano maro fisiny zao andriambavilanitra zao. Arynareo manaraka vaovao fa matoa misy an'izao betabe ny tokantrano betabe ny tokantrano nahita fahazavana tamin'ny alalan'ny mpanompony. Dia tsy anisany tsy maninona fa hoe voateny le ampola fa anisan'ny zavatra izay nitondra fahazavana tamin'ny tokantrano maro tamin'ny fisin'ny sekoly tokantrano i pasteur Mama Viviane. Dia misaotra an'Andriamanitra zany amin'ny fisinao. Tena misaotra azy be da be mihitsy zay
tsy hita izay ho ambara ny amin'izay tokony hiarabana manokana anao fa dia ny tiany ambara dia hoe ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anao hoe taka ny anambinana indrindraindrindra mifanahinao dia bo bokyny eo abolana manambara hoe raha misy vehivavy tsara ozy izy dia lanjany mihoatra noho ny vatosoa dia tena zany mihitsy ny fahitana ianao ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao dia misaotra an'Andriamanitra dia tain'Andriamanitra mama dia aloha tenenina koa hoe tain'Andriamanitra dady dia mialohan'ny any aloha mangataka pasteur anankiray izay ilay pasteur atao hivavaka azafady. Masatsika rehetra iaraka hitsangana dia natrotra ny tanantsika ty aloha dia iombom-bavaka tsika tondram-bavaka mama Viviane. Raha amin'ny anaran'i Jesosy manome voninahitra sy mifaly ao aminao zahay ny amin'ny mpanompo vavinao izay miaraka aminay eto amin'ity asa fanompoana ity. Tena hoe araka ny teninao mifaly manjakariva ao aminao zay Jesosy ny amin'ny fananana anazy. Dia Andriamanitra Kristy tsara indrindra dia ny fiadanao sy ny fifalianao koa tompo tanteraka aminy satria zanakao mandeha amin'ny fahamarinana izy dia hifalianao ny fiainan'ny Ray Manontolo, fifaliana ny fiainan'i Jesosy manoloana ny mety hoe filakolanana ao anatinay mpiara-manompo Jesosy tsy andrava ny fifandraisany aminao zany fa tena hoe ampitoetra anazy mandrakariva ilay fifaliana, ilay fiadahana tsy songona ny zavatra hafa Jesosy ilay fifaliana tsy songona ny zavatra hafa fa ilay fifaliana sy fiadahana fiaino ao aminao Jesosy. Tompo ianao ny fahafianoany zavatra rehetrarehetra zany. Tompo eo amin'ny fiainan'ny Ray Manontolo dia manona vavaka izahay Jesosy ianao eo alohany mandrakariva manona vavaka izahay Jesosy na ho an'ny ankonana na ao anatin'ny tokantrano mangataka amin'ny anaranao zay Jesosy Kristy tompo tsara indrindra ny famirapiratany tavanao sy ny fisandratany tavanao ho amin'ny vadiny Jesosy ho amin'ny dady ary ho an'ny zanany zany. Tompo tena hoe amirapiratra ao anatin'izany tokantrano zany ny voninahitry ny anaranao na amin'ny fihetsika amin'ny fiteny na amin'ny fitondran-tena. Tompo tsy maintsy marinao amin'ny teninao, tsy maintsy marinao amin'izany tokantrano zany ny teninao ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny mama izay tena hoe nampianatra sy nitaizanay misaotra ny amin'ny teny mahitsy apetraka ao am-bava ny fananam-boatra nay sy nitaizanay zany. Misaotra Tompo ny amin'ny hoe mety vazivazy ihany koa manindronindro ny andraindray mety Jesosy mankasitraka izay ao anatin'izany manome voninahitra anao. Ny fifalianay dia miaraka izay androany Jesosy miara mifaly amin'ilay tompony fifaliana izay dia ianao Jesosy Kristy manome voninahitra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ya manarak'izay moa araka ny fanambara atao anaty vavaka atao hoe manindrotsindrona izay izy fa tiana ifoana dia ho fanehoam-pitiavana mama dia misy box misy zavatra kely izay avy amin'ny fonay tsirairay avy amin'ireo sampana velona rehetrarehetra eto amin'ny asa fanompoana avy amin'ireo mpiara-manompo rehetra ihany koa izay mariky ny fitiavana ihany koa tsy ny tena marina raha ny fitiavanay kely baletika ilay izy fa izay rangaty fotsiny izay fotsiny dia mino izay fa tain'Andriamanitra foanareo sy ny taranakareo. Alleluia. Voalohany misaotra betsaka antsika tsirairay avy ny amin'ny fitiavana dia misaotra an'ireto pastera malala isan'ireto ihany koa fa manana mihitsy ny Jesosy manana an'zareo manana antsika manana koa izay manana anareo. Rehefa mivavaka tamin'ny maraina dia nampatsiahivy ny tompo anao hoe herintaona ohatran'izao tena hoe tsy afaka nitsangana teo ambony fandriana fa efa miandro fotoana hoe andeha. Dia tiako tenenina antsika dia izao hoe sarobidy ny tombonandro omen'Andriamanitra. Tena natsapa mihitsy hoe tena mafy be ny lalovana tamin'ny herintaona ohatran'izao fa hoe teo Jesosy dia nampianatra izy. Zavatra tiako ampitaina amintsika dia izao hoe personnel ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra teo ny famonjena. Ny antehitra hoe manambady ny pastera dia miteny foana hoe apetrao tanana
efa napetraka daholo na tongotra na tanana na inona fa ohatrany tsy nentisitrana ihany dia tena marina izany hoe ianao rery sy Jesosy ny eo. Raha tianao izy zavatra hitranga eo amin'ny fiainanao raha tianao amany olananao Jesosy ianao daholo ny vavolombelona teo fa ianao mila tonga saina. Aza mijery any amin'ny problème fa ianao aza mijery olona iny olona ny mba amin'ny fiainako ianao ihany na ny mba amin'ny fiainanao fa rehefa mitodika ianao mijery an' Jesosy azerao daholo ny ampopo rehetrarehetra, azerao daholo reny hoe ianao reny tsy izany ianao tsinitsininy izany ianao rehefa tena tsapanao zany na matanjaka be ohatrin'iny ianao za tena mirehareha amin'izany mihitsy hoe za tena matanjaka fa tena rehefa tena tonga ny fotoana anankiray tsy isy mampatanjaka anao zany intsony ao fa na io volonao io raha tsy vitanao mibango anazy. Dia teny amintsika hoe fotoana izao raha mbola omeny Jesosy hery ianao, mbola omeny Jesosy tanjaka ianao, azerao ny avinavina, azerao reny ego reny, azerao daholo reny fa andao hitodika hijery an' Jesosy. Tsy mamenatra izany hoe mifona amin'ny olona izany. Jereo tsara ny témoignage rehetrarehetra enotsika teo hoe taloha tsy te hieno an'izanizy izany fa rehefa tonga ny fotoana mila ny Jesosy hiasa eo amin'ny fiainanao dia izao mila mietra ianao dia izay mba teny fohy miaraka amin'ny fisaorana tiako zaraina antsika hoe eritrereto ane hoe raha lasa hono izany dia tonga ny heritaona ohatr'izao dia be ngamba ny tomany satria tena hoe ohatr'izay fa noho izay noho ny fitiavan'i Jesosy dia mbola natsangany melihery ary tena mbola hijoro vavolombelona fa hatramina nasitranan' Jesosy mandraka androany dia tsy narary tsony tsy narary an'ilay aretina tamin'iny fa tena hoe nomeny hery tena hoe rehefa izy manafaka dia manafaka hatramin'ny farany fa tia no hita fotsiny hoe hatraiza ny fanetretenanao. Rehefa narary izany tena todika tamin'i Jesosy dia niteny hoe izany diso fa tsy ilay olona akory fa tsy izy akory dia tao anatin'izay dia nidiny Jesosy mikasika anao. Andriamanitra tsy te hijery olona be ampo izany fa Andriamanitra te hiresaka amin'ny olona manitry tena. Hitahiny Jesosy tompo. Alléluia. Alléluia. Bela tsiny fa tsy maintsy misy loko mena kely zany. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Jesosy io tena misaotra anao zahay. Misaotra manokana ny amin'ny fisiany mama. Misy fotoana indraindray nisy fotoana talolo kely variana kely manao jeu dia izy no ampiasainao anahitranao hoe ohatrany latsaka za amin'ny fiainam-bavaka ao zany dada. Dia rehefa nanomboka tonga saina dia fafako daholo ny jeu rehetrarehetra dia mifantoka tany aminao dia nahazo teny mamy avy aminao be dia be zay zaraiko amin'ilay tondron'Andriamanitra reto. Tena mampatsiaro anahy mihitsy ny famarina ny tenin'ny pasteur miamina hoe ny amin'ny fisiany vady izay manohana kosa dia fampitantana ho any an-danitra. Misaotra Jesosy nanova azy, misaotra ihany koa mitahiry azy, misaotra ny amin'ny fo hoentin'ny fananao masina na ahafahany tianao sy nanokatra bebe kokoa ny fiainanay androso ny fitiavana anao hatrany. Dia tehirizo izay menakavy kely, tehirizo ny mpiara-mivavaka rehetra, ny mpiara-manompo rehetra, ny pasteur sa rehetra, ny ambassadeur sa rehetra, club d'enfant rehetra, ny sampana rehetra Andriamanitra, na ny teknika, na musicien, na ny chorale, na izay mpikarakara rehetra ao anatin'ny hiraka, ny tsirairay avokoa izay tonga eto, ny voatonga androany, tahio avokoa izay rehetra Andriamanitra amin'ny fitahim-panahy mahatretrika avy aminao dia tehirizo izay mandra-pahatonga amin'ny fotoana anankiray
izay eonanay eny aminao eny amin'ny raha manlanitra. Zao fiombonan'izao Jesosy tsy maintsy tanteraka amin'izay lavanao azy zato isanjata satria fahafahaponao no antony hijoroana eto. Ny anao ny sitraponao ary ampanakiny ao anatinay ho amin'ny sitraponao mandrakizay. Zay resy lahatra amin'izany no tia hafa mafy be ho an'ny Tompo. Halleloia. Makasitraka atsika rehetra Tompo. Amen. Misy iry zay hoe tamana eto mba mahafinaritra anay izay. Alohan'ilay hira dia misy mofo mamy kely mpazaraina fa za mihitsy moa nanamboatra anazy hoe mamboariko anareo. Tena indray mbava ohatr'izao fotsiny fa tsy ngeza be fa vokatry ny fitiavana be mihitsiny. Alleluia. Dao ianarantsika kely vetivety eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy no mampety amin'ny fiainantsika. Amen. Dia izao no toy ny ilay hira hoe tamaneto dao iara-merintsika. Tsy eto akory fa le eo akaikin'i Jesosy. Amen. Dia teneno amin'i Jesosy hoe tamaneto dao iara-merintsika hoe tamaneto tsy aleto Jesosy ny fanatrehanao matamana. Amen. Averintsika ihany tamaneto tsy aleto Jesosy ny fanatrehanao matamana. Dia hira kely hira dia ampianako mitehaka kely aloha nareo. Amen. Dao iaraka hitsangantsika hideran'i Jesosy. Tamane
dia efa mila tsapanao ny fitiavana an'Andriamanitra tsy te hisaraka amin'ny mandrakizay. Amen. Na misy na tsy misy dia tsy miankina amin'izay ny fanoloran-tenantsika. Amen. Fa tamanitsika eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Anatin'ity ity dia anajan'i Jesosy tsika ilaza aminy hoe mendrika anao Tompo. Alléluia. Mbola tamana ao anatin'ny fiterana ve tsika e? Amen. Alléluia. Mbola hiterasitsika arandao raha ny tea-tanany itsika ambony tanana dia ndao tsika hiterasa mitsiritsi hoe ndao hiteran'ny Tompo a fa mpanjaka izy, mpanjaka eto avoantsika izy a ary mendrika hoterainy indrindra izy. Amen. Alléluia. ndao tsika hitea-tanana mafy ho an'i Jesosy a.
Alleluia. Andaontsika mbola hiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ity raha fiankofan'ity satria izy no fiandohan'ny fiainantsika, izy no alifan'ny fiainantsika, dia izy koa no fiafaran'ny fiainantsika. Dia andaontsika hiterana azy hanome voninahitra azy ao anatin'izany hira izany fa izy no alfa, izy no omega. Miteranao tanteraka izay Jesosy eto amin'ity fitoeran'ity androany. Fa ianao ilay avo indrindra, ianao ilay masina indrindra, ianao ny ankohofanay, ianao Jesosy eo ny ankohofan'ny tongotra rehetra. Alleluia, alleluia. Ianao no alfa sy omega, miankukizai hana
itsagna antsika idiran'i Jesosy to. Vonina ve sa tsy vonina e? Ndao ary. Atao ambony tanantsika ho an'ny Tompo e. Sitetana mafeona devante. Ho avy Jesosy.
ary zay tsy maintsy ho tanteraka izay. Ohatrany tamin'izy hoe hitsangana tamin'ny matina ny mpianatra faran'izay kaiky azy izy tsy nino hitsangana izy. Zany natonga ny zareo kivy. Fa vao tonga ny fe-potoana tsy maintsy hitsanganana, tamin'izay vao fetra mihitsy ny hoe rehefa afaka telona ozy izy dia hitsangana ny zanak'olona. Dia ino tokoa fa nitsangana izy. Dia jerenareo anie ny herin'ny mamona. Rehefa nitsangana izy dia nitenenina maramila. Tia vola be teneniny hoe ran'ny Jerosalema fa tsy nitsangana izany izy. Dia izany mahatonga ny Jesosy mbola Jiosy mbola miandry ny Mesia mandrak'androany, nefa ny Mesia efa nitsangana tamin'ny maty ary efa niakavanany iray. Tetena izany amintsika hoe misy zavatra eto ambonin'ny tany voizina ho toy ny fahamarinana, fa tsy midika akory izany hoe marina izany rehetrarehetra izany. Soa ihany Jesosy taorian'ny fitsanganany fa tsy tonga dia lasa mangingina. Fa mbola nijanona 50 andro izy niteto an-tany. 40 andro izy niteto an-tany dia taorian'ny fiakarana nampiandry ny mpianany amin'izay izy tao amin'ny efitra ambony-drihana. Dia tonga ny andro Pentekosta amin'izay. Ny antony maro ny nahita ny tsanganana, tsy vitsy koa ny nahita ny akarany. Ary androantsika ny rehetra miandry ny fiverenana. Fa tsy maintsy ho avy izy dia izao manomana fo tsara, miambina tsara. Amen. Azavary indrindra amin'ny zavatra tsy misy dikany intsony. Tsy fotoana izao hitanindreny eo amin'izay toerana indrety izaho honena teny, mitsetra teny, tomany rery. Kristy ao anatinao fanantenana ny voninahitra. Ho fafany ho ranomaso, ho afaka daholo ny ranomaso rehetra eny amin'ny tava ary fifalinana eo anatsika aminy. Dia izao tsisy fisetona intsony. Fe-potoana foy reto ny eto an-tany fa tsy mandrakizay. Arô ararotina amin'ny tsara mandra-pialantsika eto, zaratsika ary nafantatra amin'ny fahamarinana. Izorantsika amin'izany izay resy lahatra mitiafa mafy be ao an'Andriamanitra. Ataotrao tanan'izay resy lahatra manomboka androany tena iova andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Reny teny reny averimberintsika. Nareo tsy mahafinaritra na eno vavolombelona le rahalahy kely atsy. To vavolombelona izy hoe tena zao ny fiovako tapa-kevitra, zao ny zavatra ho ataoko, azo atao zany. Amen. Dia mandeha tsara amin'izay ao an-trano tsy tokony hisy kitakita izany intsony. Ao an-trano tsy tokony hisy feo miakatra izany. Amen. Ao an-trano tokony be dia be ny lohalika amin'ny foritra ao. Amen. Dia ny zavatra tokony ireo an-tranonareo hira fiderahana, fiandrasana an' Jesosy. Amen. Ao fafany amin'ny lanitra ary ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra Jesosy. Misaotra tamin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny teny. Misaotra ny amin'ny herim-pahasoavana izay miasa amin'ny alalan'ny fanambarana marina, manovany ao anatinay, miasafana masina, miasa dia mampitoera teny, miasa mahery anovany ao am-ponay, hifanaraka amin'ireny teny sitraponao nambaranao taminay ireny. Miandry anao zay Jesosy, eo ampiandrasana anao zay ary manan-tenanao, zay tena mino fa tsisy aminay reto tavela rehefa neno feon'arkanjely sy ny trompetra an'Andriamanitra, dia mifankahita amin'ny mpanao sy mpahary sy ny natao, ary anome voninahitra anao zay Andriamanitra, ka hiteny hoe masina, masina, masina tokoa ny Andriamanitray, ilay ray mandrakizay, rain' Jesosy Kristy tongotra eo Andriamanitray. Ary misaotra azy zay ny amin'ny fitiavany sy ny lehibe ny famindram-pony tamin'ny namonjena anay tamin'ny alalan'ny zanany malalany, sady Andriamanitra ny tompo Jesosy Kristy avy any Nazareta. Saotra amin'ny fanahy masina izay mbola miasa mandrak'androany manova ny fonay, ahita an' Jesosy isan'andro, hibanjina an' Jesosy isan'andro, hiambony isan'andro, mba tonga ny fonay ho tafatoetra mandrakariva ao aminao mandra-piverinao. Ianao no antony fisinay vaovao, ianao no antony havelomanay. Tianay ianao mitoera mandrakariva amin'ny fiainanay, fa ho voninahitra ao ny fahavelomanay. Mandehana faramarary ianao sitraniny, raha mavesatra ianao, izy nolay mpanafaka sy mitondra fiadanana ao anatinao. Aza manahy fa zay lalovanao androany, lalana isehoany voninahiny eo amin'ny fiainanao. Mandana fa tsy rery ianao fa marina ny ten'Andriamanitra hoe ombanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Misy olona eto miteny amiko ny fanahy masina, fatratra ny ulcère d'estomac ianao, matetika marary vavony dia jerena misy fery eo amin'ny vavoninao. Fa amin'izao fotoana izao Jesosy maniraka anjely izy dia tapena n'ilay vavony, dia sitrany ianao zao. Mandana tarafo, izy tena azo tarafina, ten'Andriamanitra tsy na mila confirmena fotsiny dia tarafina mihitsy dia jerena fa efa vita ilay izy.
dia mandana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny rofo hafa ankoatran'izay tsy voatery nampahitany ahy, fa misy eo amin'ny fiainanao dia azonao nomezana voninahitra azy, satria miasa eo amin'ny toerana izay misy ny fanatrehana ny heriny. Mandana miaraka amin'ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka koa ianao amin'izay retina hafa rehetra tianao hoentiny eo anatrehany mba ho kasihany amin'ity marain'ity. Isan'ny Andriamanitra feno, Andriamanitra velona. Nanajereo Matio, Marka, Luka, Jaona fa any amin'izay toerana rehetra nandanan'i Jesosy dia mikasika olona foana izy. Noho izany izy tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Mandana fa ny fahatsarany rehetra dia mendriky no ataony amin'izay zanany tena matoky azy, miorona ao aminy, miombona aminy ary vonona anao ny sitrapony. Voavelany elokao ny anarany masina dia mandana amin'ny fiadanany tomponao fa izy eo amin'ny fiainanao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Hitanareo ny Jehovah ka ianonareo. Mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Mananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tenenina eo akaikinao.